Jesus. Aleluia. Wani tumpo panjaka titu. Toerantsika rehetra manao zany hoe aleluia. Eny aleluia anao Andriamanitra. Le masina tsy miova. Aleluia. Aleluia. Wani tumpo panjaka titu. Hallelujah now. Hallelujah. Masina. Masina. Yana tumpo. Lai titu. Medikayana Rileza Dato tsika mafy zany masina ianao Masina yanao Masina yanao tumpo Lairai tsitu Medikayanao Medikayanao Rilezanakun Rilezanakun Masina yanao Masina yanao Masina yanao tumpo Lairai tsitu Medikayanao Rilezanakun Amen Amen Medikayanao Medikayanao Rilezanakun Amen Amen Medikayanao Medikayanao Rilezanakun Amen Amen Alléluia. Tatsika tiaka ho an'i Jesosy sokavantsika ny bokintsika amin'ny salamo fafito amin'ny telopolo salamo fafito amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy salamo fafito amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy manasako anao androany sokafo amin'ny baibolinao izaka ny mamaky baibolintsika dia zadiny fa hiaina fiainana mbola tsy hita hatramin'izay izaka mamaky baibolintsika dia zadiny fa eo ny hanovozanao tahaka ny hoe hiatrika sakafo indray ny fananao androany tsy maintsy misy fahavelomanao ambadiky ny olona feno ten'Andriamanitra. Amen. Tsy maintsy misy fanombohana zava-baovao ambadiky ny olona manapa-kevitra hoe Jesosy manapaka amin'ny fiainako manomboka androany. Amen. Salamo fafito amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia avy hatrany rehefa eo tonga dia andiny enina ambin'ny folo no vakitsika miaraka. Hoy ny vaky ny soratra masina. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao no ny ampanao ratsy. Raha izay mialina ampanao meloka fa ohatsinjaina faingana tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaka ny ahy maitso. Matokian Jehova ianao ka manaova soa dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Ary miravravoa amin'ny Jehova ianao dia omenanao izay irin'ny fonao. Ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Andiny fahaenina ambin'ny folo. Tsara lavitra ny kely ananan'ny olo marina anankiray no ny be ananandratsy fanahy maro. Amen. Taontsika hivavaka androany dia ametraka ny amintsika tsiraray avy ampelantanan'Andriamanitra. Fa ny olo marina anankiray dia mikoty lavitra eo mason'Andriamanitra noho ny vahoaka mameno toerana nefa tsy manam-pahamarinana. Dia androany ataovy anisan'ilay olona anankiray ianao manana ny fahamarinana nanaiky no hamarin'i Jesosy Kristy. Vavakatsika Jesosy eo ndretzay Andriamanitra. Araka ny tenao teo Andriamanitra dia manankina ny lalana io ampelantananao zay Andriamanitra. Satria Jesosy ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ianao ny afaka mitondra anay makany amin'ilay fiainana mandrakizay, mankeo amin'ilay fanatrehan'ilay ray. Ianao ny afaka mampianatra anay amin'ny alalan'ny fanahinao. Ianao ny afaka mibitsika anay ny lalana rehetra. Dia ankehitriny miondrika izahay, manaiky izahay izay fitondranao Andriamanitra. Jesosy eo ny atao hoe miankohaka dia tsy mijery lanitra Andriamanitra. Ny atao hoe miankohaka dia manondrika ny lohanay. Tena ininy tsy jerena mihitsy ny lalana Andriamanitra
satria fantatray Andriamanitra fa fifamatorany tanany amin'ny tananao dia afaka hitondranay any amin'ny lalana izay tianao hatongavan'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny herinay Andriamanitra, tsy miankina amin'ny tanjakay Jesosy Kristy, tsy miankina amin'ny zavatra mety mampavitrika anay Andriamanitra, fa kosa miankina amin'ny fifamatorany tanany aminao Andriamanitra. Ianao Andriamanitra no antsonay amin'ny fotoana rehetra, tahaka ny Petera rehefa dibo-drano izy nisy fotoana dia niteneniny dia hoe tompo vonjeo aho. Hozana Jesosy, afao zay Andriamanitra. Ndreto zay Andriamanitra tsy mba mahita lalana akory, ndreto zay Andriamanitra tsy mahay na inona na inona. Ianao efa laza zany amin'ny filazantsarany Jaona fa raha misaraka aminao izahay dia tsy mahay manao na inona na inona. Eny Jesosy, marina zany amin'ny fiainanay Andriamanitra. Hitanay zany isan'andro amin'ny fiainanay Andriamanitra. Fa tsy misy vokatra raha tsy tafaray aminao fototra izahay. Mety midoroboka ny raviny fa tsy azo antoka ny fitohizan'ny fiainana raha vao tsy miray faka aminao zay Jesosy Kristy. Dia androany Andriamanitra manapa-kevitra zay ny iray faka aminao, manapa-kevitra ny kambana aminao Andriamanitra, satria ianao ny fototry ny zavatra rehetra, ianao ilay fiainan'Andriamanitra. Manapa-kevitra zay ny iray aminao Andriamanitra. Asa anaty mivavaka ao dia teneno tompo miray aminao aho. Manapa-kevitra niaraka aminao Andriamanitra, manapa-kevitra niaraka aminao Jesosy, iray fototra aminao Andriamanitra. Ao aminao Andriamanitra ny tiako ahazahoana ny tsiro ny fiainana fa tsy hivelany Andriamanitra tsara indrindra. Ianao ny afaka mamelona Jesosy, tsy ny zavatra jereko na zavatra tenenin'ny olombelona na Andriamanitra na zavatra antenaiko akory na zavatra niteneniko Andriamanitra ny afaka manova fa tsy zavatra ambaranao Andriamanitra. Ianao Jesosy rehefa miteny misy dia misy tokoa zany. Ianao Jesosy rehefa miteny mitsangana dia tafatsangana. Ianao rehefa miteny Jesosy sitrana dia sitrana. Ianao rehefa miteny Jesosy hoe misy fiainana dia tanteraka eo amin'ny fiainanay zany Andriamanitra. Ka androany Andriamanitra, aoka tsisy feo hafa, tsisy teny hafa akoatrany ny teninao Jesosy. Hosana, 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 hosana amin'ny avo indrindra. Hosana, hosana, hosana amin'ny avo indrindra. Hosana, 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 hosana, hosana amin'ny avo indrindra. Alleluia. Ndika ny teny hoe hosana dia teny anankiroa natambatra hoe hosha dia na. Ny heviny dia hoe anio mila famonjena, zandro any Jesosy mila afahana. Raha matsiaro teny ianao amin'ny fotoana anankiray mila famonjena dia aza misalasala mihitsy manangana tanana, satria ny antom-panangana tanana raha Baiboly resantsika dia zao. Any amin'ny boky ny Exodus 7:12 milaza anazy, ary aty amin'ny filazantsara koa dia manambara anazy tamin'ny fotoana rehefa niletika Petera dia zavatra nataony hoe tompo vonjeo aho. Alleluia. Ny olona anankiray mila famonjena dia tahaka manangana ao an-teniny. Ny tele ianao tsy afaka mandeha raha tsy misy antenne. Mety manana tele ianao, mety manana finoana ianao, fa amin'ny finoanao dia tsy maintsy aseho anao amin'ny alalan'ny hetsika na asa amin'ny fanangananao tanana. Maneho zany fa tena mila n'Andriamanitra marina ianao. Hitanao tahaka ny zaza rehefa mangataka bambao any amin'ny ray aman-dreniny, tsy ny lohany ny asandrany fa ny tanany, satria te hazo mafy izy. Androany koa ianao raha manana etaeta manokana no an Jesosy dia saika ianao hanangana ny tananao tenenao tompo milanao aho. Milanao ny fiainako Jesosy. Milanao momba ana rehetra Jesosy. Za manontolo Jesosy tena milanao. Ka sy indray Jesosy androany. Androany Andriamanitra dia tiako aseho anao, tiako hitanao mihitsy Andriamanitra hoe ny foko Andriamanitra tena mangetetanao. Eny Jesosy mbola betsaka ny ahitsy amin'ny fiainako Andriamanitra, na ny amin'ny fiteniko na ny amin'ny fijoroko Andriamanitra tsara indrindra. Eny Jesosy. Fa za Jesosy tsy misy avelako manaka na tsy anakaiky anao, tsy anatinanao Andriamanitra, fa manapa-kevitra ao androany Jesosy. Ny anakaiky mihoatra anao, manapa-kevitra androany Jesosy. Ny anao tsinitsinina ny tenako eo anatrihanao, eo anatrihan'ny fitondranao Andriamanitra. Misy toe-po andrasanao amiko Jesosy,
tsy hoe fihetsika ny andrasanao amiko Jesosy fa toepo mamaly zay zavatra andrasanao Andriamanitra. Aoka Jesosy ny foko tena hovonina tsara, foko tena hovonina tsara azaka ny teninao Andriamanitra, satria Andriamanitra matetika dia ny fonay no manohatra eo anatreny fitarianao Jesosy. Fa androany Jesosy dia ampadekeko ny amiko rehetra ary hiteny mihitsy aho za milanao Jesosy. Hosana, Hosana, Hosana amin'ny avo indrindra. Hosana, 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 Hosana amin'ny avo indrindra. Atao feon'ny olona milan'Andriamanitra mihitsy zany firanao zany androany. Hosana, 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 Hosana amin'ny avo indrindra. Hosana, 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 Hosana amin'ny avo indrindra. Hosana, 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 Hosana amin'ny avo indrindra. Hosana, 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 Hosana amin'ny avo indrindra. Hosana amin'ny avo indrindra. Hosana amin'ny avo indrindra. Hosana, Hosana amin'ny avo indrindra. Alleluia. Jesosy eo tsy fitoeran'ny ambom-po fiainanay Andriamanitra, na tokony hitoeran'ny zavatra anankiray izay hibanany toeranao. Faraka ny teny Isaia hoe misy feo any anefitra izay milaza hoe amboarina lalan'i Jehovah. Ny tendrombohitra rehetra eo amin'ny fiainanay Andriamanitra dia aoka hietry avokoa. Mety tendrombohitry ny avinavina, mety tendrombohitry ny fizaozahoana, mety tendrombohitry ny fitiavan'ny tena, mety tendrombohitra manokana mety ametrahanay ny tenanay ho ambony noho ny teninao sy ny direktivanao Jesosy. Fa androany Andriamanitra ahetrinay avokoa ny zavatra rehetra. Faoko ianao Andriamanitra ny tendrombohitra ziona ihany nao amin'ny fiainanay Andriamanitra. Dia ianao Jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo no hipetraka amin'izany seza fiandrianana izany androany. Aoka tsisy zavatra hafa, tsisy olona, tsisy vady na zanaka na ray aman-dreny na ray tapo mety maka ny toeranao Andriamanitra. Satria ianao Jesosy efa niteny fa na iza tsy mahafohy vady na zanaka na ray aman-dreny niza rehefa olombelona noho Jesosy dia tsy mendrika no azy. Ka androany Andriamanitra dia afonay ny zavatra rehetra, afonay ny momba ny rehetra Andriamanitra, afonay ny fisainanay Andriamanitra izay tsy nankasitranao hatramin'izay. Amen. Misy tenin'Andriamanitra anankiray izay manitikitika ana manokana na manginy Jesosy anany misy fotoana dia tiako zarena amintsika anatin'izany fiankofana izany. Matetika tsika mitaky ny tanan'Andriamanitra, matetika tsika maiky ny hitady ny tanan'Andriamanitra fahefana, matetika tsika mitady ny vavan'Andriamanitra hiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tamin'ny fotoana anankiray rehefa tao anaty sambo, rehefa natory Jesosy, nitsoka ny rivotra, ny mpianatra nanana ny heviny, azoko antoka fa mety ny mpianatra samy mpianatra mety ny fanitsy teny hoe takizay ihany ny janony, mety ny mpianatra samy mpianatra mety ny fanakivy tena hoe sao dia izao no tokony mety, sao dia tokony akombona ny voalina, sao dia tokony iramentsika rehetra ao anatin'ilay zavatra rehetra. Fa Jesosy nefa nahita toromaso. Dia ny azoko antoka dia izao, misy teboka anankiray andrasan'Andriamanitra amintsika sy ianao. Ty teboka anankiray ty, tsy ianao ilay maika manaitra an'i Jesosy mifoaza fa tsy mampanina anao fa maty fe izahay, fa ianao ilay manana amin'ny fon'i Jesosy, mahita an'i Jesosy matory dia afaka matory miaraka amin'ny Jesosy koa anatin'ny tafiotra. Le toe-tsaina, le toe-pontsika mihitsiny, tsy le hoe hiantso Jesosy mba hitenena Jesosy hoe mitsara ny rivotra, fa zao mila mianatra tsika mahita toromaso anatin'ny rivotra, mila mianatra tsika mahita ny tanan'i Jesosy anatin'ny rivotra. Tsy manina izay fitsoka ny rivotra, fa andao tsika teny hitady toromaso, tsy anaty fanatrehan'Andriamanitra fa hitady toromaso
eo anatin'ny adversité eo anatin'ny combat maro samihafa mila mahita an'izany toromaso amin'i Jesosy zantsika satria Jesosy rehefa natory dia miaraka amin'Andriamanitra satria Jesosy rehefa mifoha dia miaraka amin'Andriamanitra satria Jesosy rehefa mandeha dia miaraka amin'Andriamanitra satria Jesosy rehefa miteny rehefa mihetsika rehefa manao zavatra anankiray dia miaraka amin'Andriamanitra na ny toromasonao ary aza hirika anankiray ho andaozanao an'Andriamanitra fa koa fotoana anankiray ianaranao indray ao anatin'ny nofo sy ny fanambaran'Andriamanitra satria aza diny fa ten'Andriamanitra dia miteny hoe Andriamanitra dia miteny amin'ny alalan'ny tsindrimandry sy ny nofy dikan'izany afaka miasa foan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra amen Jesosy izay mila anao atao veritsika izany Jesosy izay mila anao amboary ny foko Jesosy hifanaraka amin'ny sitraponao anana an'ilay toetry ny fonao eo ampiatrihana Jesosy anana an'ilay fisainanao eo ampiatrihana Jesosy anana ny fomba fitarihanao Andriamanitra eo amin'ny fotoana rehetra aoka ny toetranao Andriamanitra no hita eo amin'ny fomba fiatrehako zavatra anankiray aoka tsy ilay fahazarako taloha Jesosy na ny fomba fitenin'ny olona na ny fisainan'ny olona na ny fietretan'ny olona Andriamanitra netiko miatrika fa aoka Jesosy ianao ny aloha Andriamanitra Alleluia milanao loatra ambarao mihitsy androany hoe milanao loatra Jesosy milanao loatra milanao loatra milanao milanao aoka izay ao am-ponao no entinao anambarana an'Andriamanitra teneny hoe milanao milanao loatra za Jesosy za Jesosy milanao loatra ny fiainako rehetra Jesosy ny momba rehetra Jesosy milanao loatra milanao milanao tambaratsika eny milanao loatra Jesosy milanao loatra fiainako tombo momba rehetra milanao loatra ny fisainako sy ny fiteniko milanao loatra milanao milanao tambaratsika eny milanao 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 loatra milanao milanao zahay Jesosy milanao loatra milanao loatra milanao 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 loatra milanao loatra ny fiainako manontolo milanao loatra milanao milanao ohatratsika mafo an Jesosy ambarao mihitsy fa tena mila anazy ianao milanao
fanovanao indray ny fiainana ako fotoana anankiray dia Jesosy zay anambaranao indray amin'ny fiainanay Andriamanitra ny fanovana amin'ny fiainana tsirairay avy. Ampelantananao ny aiko, ampelantananao zay momba rehetra, fantatrao Jesosy io izay masoa. Ampelantananao ny aiko, ampelantananao zay momba rehetra, fantatrao Jesosy io izay masoa. Ampelantananao, ampelantananao ny aiko, ampelantananao zay momba rehetra, fantatrao Jesosy io izay masoa. Ampelantananao, ampelantananao ny aiko, ampelantananao zay momba rehetra, fantatrao Jesosy io ny fiainako. Ampelantananao, ampelantananao ny aiko, ampelantananao zay momba rehetra, fantatrao ny fiainako Jesosy io, ny fiainako, ny fiainako. Ampelantananao, ampelantananao ny aiko, ampelantananao zay momba rehetra, fantatrao Jesosy izay masoa, izay masoa. Fantatrao, fantatrao Jesosy ny fiainako, ny fiainako. Fantatrao, fantatrao Jesosy io izay masoa. Tsahatra zay eo ampelantananao Andriamanitra, tsahatra ny zavatra rehetra, tsy nirivotra mamaika any amin'ny tsahatra Andriamanitra, fa ny ao am-pona tsirairay avy Andriamanitra tsara indrindra. Jesosy ny ao am-pona mila mitsahatra voalohany, fa tsy ny situation ny toerana Andriamanitra. Ny ao am-pona mila mahita anao Andriamanitra, fa tsy hoe maika amin'ny masonay hita ny fiasanao ivelany Andriamanitra, fa ny fionanay aminao Andriamanitra. Ianao efa nanome rendez-vous anay tsirairay avy Jesosy, fa amin'ny toerana mangingina no endrasanao anay Andriamanitra. Ny ao am-pona mila mitsaharinay, tsy ny tabataba ivelany, na hoe ny tabataba mety ateraky ny fonay miaia Andriamanitra, no tokony renay isan'andro, fa ny fiteninao Andriamanitra. Fantatrao Jesosy io ny fiainako. Tsy misy miafina amin'ny Jesosy ny fiainantsika tsirairay avy. Fantany hatramin'ny antsipriany, fa tsika ny andrasany fotsiny an'olotra an'izany ampelantanany androany. Dia tenenao Tompo, fantatrao ny momba aina tsy miteny aho, fantatrao Jesosy io ny fiainako. Fantatrao, fantatrao Jesosy ny fiainako, ny fiainako. Tsika teka ho any Jesosy androany, ame voninahitra ilay Tompo Andriamanitra avy indrindra masina mandrakizay. Alleluia. Alleluia. Ndao tsika tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Fifaliana ho antsika androany maraina ny tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, sa tsy zany? Fa tsika hiaino izay fanambarana avy amin'Andriamanitra. Ndao teny tanana mafy be koa amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa mbola miaraka amintsika eto ary zareo ary voninahitra Andriamanitra dia mbola hiaraka amintsika foana zareo mandritry ny krismasy ihany koa. Ndao tia tanana mafy ho an'ny Tompo. Alleluia.
afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaorany mpanjaka sy tompontompo. Jesosy androany maraina misaotra amin'ny famindram-po, misaotra amin'ny fitiavana Jesosy. Mety ao anatin'ny fon'ny olona ny faniriana ny fo maraina, fa raha sy ny famindram-ponao tsy mijoro ohatr'izao zay androany maraina. Ny olombelona miasa fantatra rehefa tsy mahita tory dia mihinana pilina izy mba hampatory azy, fa mandraky tia ny androany mbola tsy nisy pilina manokana ahatonga ny olona ifo avy ao amin'izay toerana mahafinaritra nahatoriany Andriamanitra. Tsy miankina zany amin'ny atsara ny fandriana toy ny volamena, fa famindram-ponao no manoroka anay vao maraina. Zany mahatonga anay mitsika sy manome voninahitra anao, voninahitra aneo anao ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay, mpanjaka ny mpanjaka sy tompontompo. Aoka ny teny rehetra izay ho afafa eto, ho teny fiainana hitondra famelombelomana ho amin'ny fananay, fampaherezana ho anay, anananay firaketam-po sy fiombonana aminao tanteraka, ahatonga anay ho voatahiry eo amin'ny sitraponao. Voninahitra aneo anao rery mandrakizay, mitenena aminay Tompo, mitenena amin'ity marain'ity, miaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'ny Tompo, mahazo toerana Tompo. Alléluia. Saotra Jesosy manokana ndraiky tsika androany ny amin'ny fanambarana izay omen'Andriamanitra antsika eto. Saotra ny Tompo ihany koa fa izy no manome teny, izy no manome fiainana, izy koa no manome hery. Androany tsika dia hijery manokana mikasika an'ilay hoe izay andrasan'Andriamanitra amintsika, izay andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izao andro farany izao, mba hahatonga antsika tena androso tsara sy hiaina iombona aminy voaomana ao amin'ny andro ampakarana antsika. Fa taro havana fa manana tanjona ny fanompoana dia ny iombona amin'ny Tompo, iaona amin'ny Tompo ary ny hoao amin'ny Tompo Jesosy mandrakizay. Fantatsika fa fandalovana ny tany fa tsy fanaperana. Ndray ny mpimaso ny zavatra rehetra dia miova arak'izay tiany ny zavatra rehetra isehony eto ambonin'ny tany, satria izao tontolo izao dia ho tanan'ilay ratsy. Fa sambatritsika manana an' Jesosy. Amen. Fa ho atoron'Andriamanitra antsika le mampiavaka antsika, le tombotsoanana antsika ho aminy, le fampiorenana tokony iainantsika, lotsika an'Andriamanitra, ny fiainana irantsika amin'Andriamanitra amin'ny prinsipany, ahatonga antsika ao anaty communion tena hoe iombona aminy sy ho ao amin'ny sitrapony tanteraka. Petera faharoa toko voalohany andininy fahatelo, miaina sy mampiaina ao amin'ny herin'Andriamanitra. Petera faharoa toko voalohany andininy fahatelo, efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra, amin'ny fahalalana ilay niantso antsika amin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Mahavariana amin'Andriamanitra dia izao, ny zavatra rehetra avy aminy dia nampitainy ho ao anatsika amin'ny alalan'ny fanahiny sy ny fiasan'ny heriny avokoa. Andriamanitra dia manome antsika ny heriny hahafahantsika misitraka ny zavatra rehetra momba ny fiainana, ary ao anatin'izany kosa izy ny Baiboly ny toe-panahy araka n'Andriamanitra, zavatra tsy mahazo misaraka ireo. Hery anankiray ihany nanomezan'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Andriamanitra dia manome antsika hery aloha izy, ary io hery io dia tonga ao amintsika amin'ny alalan'ny fandraisantsika an' Jesosy, satria rehefa manana an' Jesosy tsika dia ato amintsika ny fanahy masina. Ny fanan'Andriamanitra résumé kely fotsiny iverenantsika dia hiditra ny votoatiny amin'izay tsika ao anatin'ilay zavatra andrasan'Andriamanitra. Ny zavatra mantsy tsara ho antsika foana mifamerimberenana kely alohan'ny ampidirana amintsika amin'ny zava-baovao izay mety hoe efa rentsika ihany, fa tian'Andriamanitra ho mafisina ao anatsika. Tsy misy olona anankiray manana ny fanan'Andriamanitra raha tsy nandray an' Jesosy izy, satria ny fanahy ao anatintsika dia le fanahy tao amin'i Jesosy Kristy nananganan'Andriamanitra ray azy tamin'ny maty tamin'ny alalan'ny fanahiny. Izany no mahatonga antsika mila mihavana amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy mba ahafahantsika misitraka ny rehetra ao amin'Andriamanitra.
ho tonga fanomeza-pahasoavana ao anatsika maimaimpona avy aminy. Tsy zavatra no nomen'Andriamanitra atsika voalohany, fa izy tena no ao anatsika amin'ny alalan'ny fanahany. Amin'ny alalan'ny fanahy masina ato anatsika dia tanteraka ao amin'ny fiainantsika ny fisiny fanjakan'Andriamanitra. Ny tanjon'i Jesosy dia ny ampidina ny fanjakany ho ao anatinao. Ny Genesis toko voalohany andiny voalohany Baiboly dia milaza tamin'ny voalohany Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany. Zany hoe taty aoriana ny fijoroan'Andriamanitra, Andriamanitra aloha vao mifanjaka ny lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Ahoana fisehoan'ilay izy? Raha ohatra, izay ilay lazaintsika, raha ohatra ka taty aoriana ny lanitra dia taiz'Andriamanitra no nitoetra tarinohany namorona ny lanitra. Ny Baiboly ho tenenina ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana efa nisy talohan'ny lanitra sy ny tany. Verina kely tsika anatin'izay satria mizavatra tian'Andriamanitra ho tenenina androany hariva. Andriamanitra tao amin'ny fanjakana, izay natonga an'Andriamanitra rehefa ndresaka izy tao amin'ny fiombonany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Hoy izy hoe andeha isika ray, zanaka, fanahy masina. Andriamanitra tsisy mpanolotsaina fa ny tenany ihany no manolotsaina azy. Somarety ho an'Andriamanitra. Rehefa miteny zany Andriamanitra mikasika momba mifanjakan'ny lanitra dia ilay fanapahan'Andriamanitra ao an-danitra isehoany fanjakany. Fanjakany ao an-danitra ny fanjakan'ny lanitra. Fa rehefa miresaka Andriamanitra momba ny fanjakan'Andriamanitra, rehefa miresaka Baiboly momba ny hoe fanjakan'Andriamanitra, dia miresaka izy lay fanjakana azy tao aminy, maalfa azy talohany namorona ny lanitra. Enoa ny zavatra mitranga, Andriamanitra dia nikajy tao am-pony ny ampitoetra ao anatin'ny olona, tsy ny fanjakan'ny lanitra fa ny fanjakan'Andriamanitra. Midika fa ny ray, ny zanaka, fanahy masina dia ao anatinao amin'ny alalan'ny fanananao an'i Kristy Jesosy eo amin'ny fiainanao manokana. Tsy maharetehaka ho an'Andriamanitra. Hoy Jesosy, ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy zavatra tadiavina avy ety ivelany. Amin'izao fotoana izao ny fanjakan'Andriamanitra satria izao ilay andro farany, izao ny vanim-potoana ny andro farany, vanim-potoana iomanantsika hitsenany mpapakatra eny amin'ny raha lanitra. Noho izany mila mitandrintsika ao anatin'ny école-ny communion, alala ny asaribidiny atao hoe firaisana sy fiomborana amin'Andriamanitra lalina. Jesosy dia nilaza io fanjakan'Andriamanitra io dia tsy ery na atsy, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ndao resitsika ny Matthieu toko 12 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, hozy izy ny tenin'Andriamanitra, ary Belzebouba hozy izy no amoahako ny démonie, iza kosa no amoahany zanakareo azy, ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. Fa raha 7:20, fa raha ny fanahyn'Andriamanitra kosa no amoahako démonie dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra no mitoetra ny fahafahatsika mitsara fanahy ratsy, mitsara ny devoly. Mila fantatsika tsara fa ny fahafenon'ny hery sy ny fahasoavana dia ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Izay no natongavana-Andriamanitra ho tonga nofo mba hahatonga ny fahasoavan'Andriamanitra ho disponible eo amin'ny fiainan'ny olona izay mino sy mandray an'i Jesosy. Izay mino sy mandray an'i Jesosy. Jaona toko 1:20 Baiboly dia milaza fa ao amin'i Jesosy Kristy ny fahafenon'ny fahasoavana. Ao tsika no mitombo amin'ny fahasoavana makamy fahasoavana.
noho izany ny fahafenony fahatsaran'andriamanitra naseho teo amin'ny endriky ny olona dia tanteraka teo amin'ilay zanaka lahy tokan'andriamanitra atao hoe Jesosy Kristy irery any. Fony Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany dia ny fanahy masina tsy taizataiza, tsisy olona nanana ny fanahy masina intsony vao tonga Jesosy. Ny fanahy masina dia tao amin'ny Jesosy rery. Zay no natonga ny Jaune very repère amin'izay nanomboka rehefa vita batisa Jesosy dia nanomboka annonce fa ao amin'ny Jesosy amin'izay ny fanahy masina. Niala tany amin'ny Jaune tsy manana intsony Jaune mpanao batisa. Zay no natonga sy nahalala hoe lasa niova hevitra hoe tena mbola miandry ve tsika sa io marina le izy. Hitanareo fetaka le izy satria Kristy Jesosy rery ny olombelona nafeno ny fepetra'Andriamanitra afaka iaina ny sy sitraka ny fahafenon'ny fanahiny. Zay no natonga nakaifa ara tsy nanana ny fanahy masina intsony. Tsisy nanana ny fanan'Andriamanitra intsony na mpisorona na mpanjaka n'izany izy fa voatonga Jesosy dia ao amin'ny Jesosy rery ny fanan'Andriamanitra. Jesosy rery ny fantatr'Andriamanitra ray. Ary izy rery manana ny fahataterana sy fakasitrahan'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra teto ambonin'ny tany fony izy teto amin'ity tany ity. Ndaontsika ity tany na mafy be ao an'Andriamanitra. Zany no antony tsy maintsy handraisanao an' Jesosy satria amin'ny alalan'ny fombonanao an' Jesosy, amin'ny alalan'ny finoanao an' Jesosy, amin'ny alalan'ny fandraisanao azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana dia zao ny zavatra mitranga tanteraka ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleloja. Ary afaka miaintsika ny fahafenon'Andriamanitra koa fiainantsika. Zareo reo mpaminany rehetra tany aloha fa nampisorona na mpanjaka na mpaminany zay olona ny fidin'Andriamanitra rehetra fantatrao dia tsisy afaka nikasika ny Satana zany, tsisy afaka nandroaka devoly zany. Elia tsy nandroaka devoly, Moïse tsy nandroaka devoly, tsisy profety afaka nikasika ny Satana zany. Ny fitsarana mahefa afaka hikasika ny Satana dia tsy misy akoatra ny fanjakan'Andriamanitra. Satria fantatsika ny bokin'ny Ezekela fa izy dia kerobima voaositra niodina tamin'Andriamanitra. Noho izany ny ambaratonga mpahefan'Andriamanitra marina azon'Andriamanitra tao manafoana azy amin'ny fofona ny vavany indray mandeha dia vita. Fa saingy izao amin'ny Andriamanitra tsy toa azy marina izy. Noho izany ny fahefam-pitsarana afaky ny ikondanean'ny Satana sy tsara azy dia tsy misy akoatra ny fanjakan'Andriamanitra. Ko satria efa Andriamanitra te hiara hiasa amin'ny olona satria ny olona ny voafitaka io fanahy io rehefa latsaka teto ambonin'ny tany izy dia ny olona ny voafitany. Tio izy Andriamanitra hoe le olona ny fitahany no atsangako hiara hitsara amiko androkany io fanahy io any amin'ny elo mirehetra afo mandrakizay amin'ny fotoanany toro tsara ny tanan'izay miaina amin'ny fotoanany. Dia inona ny zavatra mitraka nanohanantsika Andriamanitra anana n'io fahefam-pitsarana io ao anatintsika ary zay fahefam-pitsarana ny devoly zay afatsika fa tsy hoe eo amin'ny asany fotsiny, tsy amin'ny asan'Andriamanitra fotsiny, tsy hoe amin'ilay asa fotsiny hoe inona ny zavatra nataony devoly dia zay ny reparena. Elia zao ny repare fotsiny ny asan'ny devoly io misy maty dia natsangany fa Elia tsy afaka nandroaka devoly. Moïse koa ohatra zany, ny Moïse koa dia ohatra zay ny mpaminany rehetra tany aloha ny zavatra nataony devoly fotsiny reparena ohatrany hoe nisy olona nampahoriany dia sitra na zany daholo ny any amin'ny testamenta taloha fa tsisy afaka nandroaka n'io fanahy io mihitsiny satria io fanahy io dia niafina tao ambadiky ny asa fanakorotanina foana teto ambonin'ny tany. Fa raha voatonga Jesosy dia zao nolazainy Jesosy raha ny fanan'Andriamanitra amin'izay ozy izy no amoako demoni dia présent eo aminareo amin'izay ozy izy ny fanjakan'Andriamanitra. Dika zay ny fisiany fanamasina ao anatinao no indisy mpamantarana amin'ny présence ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Dia ozy izy Jesosy aizy io fanjakan'Andriamanitra io zay ny mamaky an'Andriamanitra. Ny mamaky an'Andriamanitra dia ny ao anatitsika. Tamin'ny voalohany ny teny tany an-danitra nidina naka ny endriky nio fo izy niara-nona tamintsika tao hoe Jesosy. Roa rivo taona lasa izy olona tahaka atsika teo akaikitsika niakatra izy ho any an-danitra maikinao ao anatsika izy nanetry tena ho tonga mofo izy amin'ny endriky hita maso
mba ahatonga anao anana fiombona na ranofo amin'Andriamanitra sy anana firaisana naina aminy amin'ny alalan'ny fisotronoany ranombonoboka zay endriky ny rany namonjeny anao ho famelan-keloka mandrakizay tsy marety kao an'Andriamanitra nahoana tsisy nanam-pahefanandraoka demonia hatramin'izay fa nitanjon'Andriamanitra napidina ny fanjakany ao anatinao dia ny ahatonga anao olom-baovao représentant n'io fanjakan'Andriamanitra io eto ambonin'ny tany ambassadeur solon'ny Kristy tsika halleloia tsy isika ny Kristy fa isika ilay olona nifidian'i Kristy anana sy hitondra ny fanjakany eto ambonin'ny tany dia ahoana fipetraka ilay izy ozy Jesosy lioka toko fafitambin'ny folo andininy faraky amin'ny roapolo eto dia efa miahaka sady ny tapany voalohany amin'ny fampianaran-diso be deabe milaza ny tenan'ny Kristy eraky ny vazatany na iza misy Kristy any Afrika misy Jesosy ndray ariananina misy Jesosy etsaka rehefa kelikely etsy ambadika kely etsy koa dia isy Jesosy koa mba antsonany ireny inona ny lazain'i Jesosy lioka toko fafitambin'ny folo ny andininy faraky amin'ny roapolo ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo marety ao an'Andriamanitra isika rehetra zay ny atao hoe assemblée zay ny atao hoe fiangonana isika rehetra rehefa miombona amin'i Jesosy dia tena iray aminy ary ny fanan'Andriamanitra dia présent ao anatsika tamin'ny alalan'ny fandraisantsika an'i Jesosy ary io fanjakana ao anatsika io mahatonga antsika manam-pahefana anonona ny anaran'i Jesosy ampisy fiatraikany eo amin'ny tontolo ara-panahy ny fisinao noho ny anarany sy ny fifidianany sy ny fananganany sy ny fahafenony ao anatinao tsy marety ao an'Andriamanitra rehefa omintsika ny fanahin'i Kristy na ny fanahy masina dia ato amintsika ny fanjakan'Andriamanitra zany no antony mahatonga antsika manam-pahefana amin'ny fanahy ratsy ekeny devoly ianao mandroaka azy amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy afa manoatra an'izany izy satria zay no ara-panahy zay ny zava-misy ara-panahy zay ny fahamarinana ara-panahy Andriamanitra dia manaiky ampitoetra ny fanjakana ao anatsika amin'ny fahendrena aloha amin'ny toe-panaharaka an'Andriamanitra aloha ny fampidiran'Andriamanitra voalohany io fanahy io ao anatsika fa tsy tonga dia fahefana na fanapahana zay ny problème amin'ny fiangonana amin'izao ny faran'izao maiky ny androsa ao anaty fahefana sy fanapahana fa malaina ny joro ao amin'ny fahendren'Andriamanitra sy ny sitrapony eny le fandrika Andriamanitra mahalala tsara fa ny fanoherana rehetra misy ara-panahy eto tany dia misy zavatra tsy vitanao misy zavatra fantatr'Andriamanitra hoe tsy vitanao fa ilano ny heriny ary zay no natonga azy nandefa ny fanahiny ho ao anatinao mba hahafahanao misitraka zay vokatra ain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanampiany fanan'Andriamanitra voalohany ny fanahy masina rehefa tonga atao anatsika aoriny famonjena tonga dia mampidina ao anatsika ny toetran'Andriamanitra fiovampo aloha vo fanovam-piainana ahoana fipetraka le izy Zakaria toko faefatra andininy fahenina ozy izy Andriamanitra tamin'ny Zerubabela tsy amikery na mipahatanjahany fa mihery ny fanahy kosa ho Jehovah tompony maro mila fantatsika tsara fa ny zavatra rehetra dia miainga avy ao anaty avokoa ao le fototra iasan'Andriamanitra ny fanoloran-tena dia mahatonga antsika iaina ny fanovan'Andriamanitra rehefa manaiky tsika ny esan'Andriamanitra ahoana moa nahafahantsika miaina ny fiasan'Andriamanitra ao anatsika amin'ny alalan'ny fanoloran-tena sy etaeta ny ananatsika ny toe-piainan'Andriamanitra mampiasa safidy tsika manaiky ny fanahy masina mba hisitraka n'izay fiovana izay avy ao anaty Ezekiel 36:25-27 Ezekiel toko fahaenina amin'ny telopolo ny andininy fadimy amin'ny roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amin'ny roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio tenin'Andriamanitra io mba ho afaka mifalitonareo sy ny samponareo rehetra no nadiovako anareo rehefa avy nidioviny tenitsika ka nandray tenin'Andriamanitra dia ny andininy fahaenina amin'ny roapolo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo
ary esoriko amin'ny nofinareo ny fovatika omeko fonofy ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka tonga nareo andeha araky ny lalako sy tandrina ny fisipoka anaraka azy. Tovolao tsara an-tanàn'izay miaina. Andriamanitra dia miasa ao anatsika. Ozy izy ny bokyny Filipianina vakitsika eo mary. Izy ny tompo marika atateraka na ny teniny na ny fikasany ho atsika. Nyraisin'Andriamanitra zato isan-jato ny andraiky mpanovananao. Nanampy anao izy tamin'ny alalan'ny fanamasina. Nampidinon'Andriamanitra ao anatinao le fo vaovao. Inona hoe le izy? Inona hoe le izy? Hitanareo, ianao io zany rehefa kristianina mila manana ty fahatsapana anankiray ty. Eno ty fahatsapana ty. Tsika ao anatin'ny sekolim-piombonana dia manana an'izao tombontsoa zao. Andriamanitra sy naniraka ny fanahiny ho ao anatinao, anampy anao mba handresy ny zavatra ity ivelany. Fa Andriamanitra naniraka ny fanahiny ao anatinao ibooste anao anana fahatsapana, ny fahafenony, atonga anao anana ny fony. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Hitanareo, ozy izy ny tenin'Andriamanitra, omeko fo vaovao ianareo, fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Io no tonga amin'ny Paoly nilaza amin'ny Korintiana faharoa toko 10:7. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, ny fahatanterahany Ezekiel toko 4:5-20 mivakitsika teo, dia misy ifandraisany amin'ny fijoroan'ny Paoly amin'ny Korintiana faharoa toko 10:7 izay milaza hoe le olom-baovao dia midika le olona nomen'Andriamanitra fo vaovao sy fanahy vaovao. Ary amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny finoana an' Jesosy dia lasa manantsika le fiovana ao anaty ifanaraka amin'le planina tiany hitondrana manaraka. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Hitanareo, enoy le fahamarinana, ohatr'izao le fahamarinana mitovy amin'le ohatra nomeko omaly. Famorona voalohany, fony ny foron'Andriamanitra voalohany teo amin'ny nofo. Fony ny forony voalohany. Fa rehefa niodina le fo dia zao very an'le fiainany tao amin'ny olon'Andriamanitra. Dia rehefa namorona an'le olona faharoa indray Andriamanitra dia mbola le Andriamanitra teo amin'le famorona voalohany ihany namerina ny olona amin'ny famorona faharoa nomeny fo vaovao indray ny olona. Hitanareo izy, zay mahatonga Baiboly milaza zavatra anankiray ny tokony tandreman'ny kristianina. Tsy mitandrina ny tananao ianao na mitandrina ny lohanao na mitandrina ny tongotrao, fa tandremo ny fonao mihoatra no izay tokony ho tandremana. Fa avy ao ny hevin'ny aina. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Amin'ny famonjentsika tsy hoe novain'Andriamanitra mba hiady ka handresy amin'ny zavatra ity ivelany. Tsy anao niezaka mba handray fanampiana, handresy fakapanahy avy amin'ny fanamasina, tsy anao izay ezaka izay. Fa Andriamanitra niditra lalindalina kokoa amboniny kokoa noho izay nefa vitany. Novaino ny fonao vaovao, novaino ny fanahinao vaovao. Inona ny tanjon'Andriamanitra? Mba hatonga ny safidinao hifankahita amin'ilay fahamarinana ao anatinao, anamoran'Andriamanitra ny fitariany ianao, anehono mazanak'Andriamanitra anao. Mamoran'Andriamanitra ny fahafatsikemiana ny vokatry ny fanahy. Galatiana toko 5:12 ka hatramin'ny 17 fantatsika tsy enjery. Fa nataon'Andriamanitra vonona ao anatsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina avokoa ny zavatra rehetra ilaina. Azay natombony tamin'ny toe-mpanaraka n'Andriamanitra. Romana toko 5:5. Fa ny fanantenana tsy mahamenatra, fa ny fananan'Andriamanitra ny nentina pidina ao anatsika ny fitiavany izay maneho ny vokatry ny fanahy ary fototry ny vokatry ny fanahy. Zay rehefa tsy miova mihitsy Andriamanitra, zay ma tsy miova azy. Raha fony nataony voalohany dia fo koa no ny forono ny faharoa voalohany, fo vaovao. Diko io fa io teny io dia milaza fa rehefa nateraka indraitsika dia manan-javatra goavana ao anatsika, efa vonona eo amin'ny fiainatsika. Ianao zany na rehefa kristianina ka nandrain'i Jesosy, eno ity mbola mety hoe miaina ao anaty fakistinana ianao, mbola mety misy kristianina ary indraindray lava ao anatin'ny fitondran-tena tsy mendrika indraindray. Mbola misy kristianina mbola mety hoe miaina ao anaty fahavarim-barianana. Fa ino ity teny ity? Isaky ny misy teny meko anao ny solution. Zay vitanao hatreto tsy hoe tsy olana, mila hibebanao le izy, fa mila manapa-kevitra ny androso ara-potoana ianao mifanaraka amin'izay teny fiainana voarainao avy amin'Andriamanitra. Eno le izy, vao miditra ny teny dia mandraisa fanapa-kevitra.
vao miditra ny teny dia mandraisa fanapa-kevitra fa ao anatinao efa misy an'ireo vokatry ny fanahy ilaina apety ny fiarahnao amin'Andriamanitra. Le izy efa ao. Ahoana no miteny hoe le izy efa ao? Satria vao nandrainy Jesosy tsika dia nampidian'Andriamanitra ao anatsika ny fitiavana fa mirampo fa le mepana miaraka ao daholo ny vokatry ny fanahy matoa misy vokatry ny fanahy anankiray ao dia ao daholo izy sivy. Fa inona ny tian'Andriamanitra takiny amintsika? Ozy izy maintsy amin'ny Paoly. Jereo tsara, Andriamanitra rehefa miresaka amin'ny mpianany dia miteny izy hoe tiava. Dikany hoe tiava. Mibaiko izy, efa misy fitiavanao fa ekeo an-tsafidiny hamoaka an'ilay izy. Rehefa miteny izy zao mba vokatry ny fanahy hoe fifaliana, tsy miteny izy hoe aoka hifaly. Mifaly mandrakariva. Satria efa ao le izy fa mila avoaka. Atao tsara ny tanana izay mena. Hiditra landalina amin'izay isika. Ny présence ny fanahy masina ao anatinao dia maneho ny présence ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Satria nandray an' Jesosy ianao, nino an' Jesosy ianao, ao anatinao Kristy. Mila tsika manaiky safidy, hotarihana, isafidy ny ombona amin'Andriamanitra tsara. Lioka toko voalohany. Bokin'ny Lioka toko voalohany, jerentsika vetivety. Ny 9:7 ka hatramin'ny 9:5. Ozy izy ny ten'Andriamanitra. Aroa marita amin'ilay anjely. Anahoana reo no tanteraka an'izany? Akaiky moa zao ny Krismasy. Fa tsy mahalalay aho. Ary ilay anjely namalaka nanao taminy hoe ny fanahy masina no tonga ao aminao ary iseherin'ny avo indrindra analoko anao, ko ny masina izay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Ozy izy Maria, ahoana no atateraka an'izany? Mbola tsy nahalalay. 9:7. Ny fanahy ozy izy ny anjely Gabriel no tonga ao aminao ary ny herin'ny avo indrindra analoko anao, ko ny masina izay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Jesosy dia teraka avy tao amin'ny zava-miafy ny herin'Andriamanitra. Misy herin'ny avo indrindra nanaloko an'i Maria. Io ilay hery mandresy ny fahafatesana. Io ilay nahatonga an'i Jesosy koa nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, tamin'izy nitondra ny fahotantsika ka nanaiky ho faty teo amin'ny toerantsika. Io ilay hery voalazan'ny apôstôly Paoly amin'ny Efesana 2:20. Fa hery mahavita manao zavatra mihoatra noho izay azontsika angatahana na heverina. Io le hery vao avy nanangana azy tamaty no hiditra ao anatinao fa tsy hoe talohany fitsanganany tamaty. Romana 12:20. Fa raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy Kristy tompo tamaty no mitoetra ao anatinareo, dia izay fanahy izay koa no amelona ny teninareo mety maty. Halleluja. Ary tiako ho fantatsika fa izao taranaka misy antsika izao dia taranaka tena tian'Andriamanitra hiaina ao anatin'ny fitoam-pahatakarana, ny am'fahakekezana izany fitoam-pahapakarana anovanantsika hitafony tsy fahalovana izany amin'ny setrasetra mpiainan'Andriamanitra. Eno tsara, setrasetra mpiainan'Andriamanitra amin'ny fahaizana mamonjy antsika, anovantsika hitafy an'lendriky ny tsy fahalovana taorian'ny fitsanganany. Ambony lavitra no mifiandrasanao ny fanasitranana ny zavatra ho ataon'Andriamanitra anao amin'ny fotoana iverenany. Ary ianao mety mitaraina vao mety mandray fanasitranana kely anankiray fa ndray mpimasony anivany ianao rehefa tonga ny fotoana andevonany ny herin'ny fahafatesana. Ianao ny herin'ny fahafatesana izao mbola tsy leviny. Zany mahatonga ny kristianina mbola mety maty raha mbola tsy miveriny Jesosy. Fa ny herin'ny fahafatesana no efa manomboka sandain'Andriamanitra melosady ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahany. Afaka tsika mivavaka ho amin'ny famerenana amin'ny fiainana rehefa sitrapon'Andriamanitra fa tsy fanaperana koa akory. Mihaino ve tsika? Halleluja. Zany mahatonga anao azon'Andriamanitra sitranana sy kasinany ao anatinao. Satria ny aretina dia mitondra amin'ny fahafatesana, ny henatra mitondra amin'ny fahafatesana, ny fahantrana mitondra amin'ny fahafatesana, ny fandozana rehetra mitondra amin'ny fahafatesana daholo. Dia hozy izy Paoly hoe ny fahafatesana no reseny ka levina. Dikan'izay ny fefarany herin'ny fahafatesana dia ho levina io amin'ny fotoana hitsanganan' Jesosy eny amin'ny raha lanitra pakatra ny fiangonany. Amin'izao tsika tsy mbola levina ny fahafatesana fa no reseny ny fahafatesana mba hahafahanao manam-pahefana hanapaka amin'ny herin'ny fahafatesana sy tsy atahotra fahafatesana tsy maharety ka ho an'Andriamanitra. Ny finalité ny zavatra rehetra dia tadidio iovy ianao, hovana vetivety ianao, hitafiny tsy fahalovana ianao. Io hery io rehefa avy nanovantsika ao anaty dia maneho an'Andriamanitra sy ny fahaiza-manaony
eo amin'ny fiainantsika. Manovantsika ao anaty aloha vao maneho atsika amin'ny fahaiza-manaony ety ivelany. Mila herin'Andriamanitra tsika amin'ny fiovampo, tiako ho fantatrao zany. Mila herin'Andriamanitra tsika amin'ny fahafahana sy fanapahana ara-panehoana ny asany eto ambonin'ny tany. Tsisy zavatra tsy ilatsika ny herin'Andriamanitra. Fa zao ny mamaika an'Andriamanitra tsy ny ampiasanao, tsy ny ampiasanao fantsona am-pelantanany. Za teo ampiasain'Andriamanitra, tsy ianao teo ampiasain'Andriamanitra mamaika azy. Ny mamaika an'Andriamanitra zay no natonga tsy tonga ho mpampiasanao fa tonga ho rainao. No zany mahadadatsika azy dia tiantsika anana kalitaona communion ambony lavitra sara lavitra noho ny fampiasany atsika amin'ny zavatra rehetra. Rehefa tsara ny firaisanao amin'Andriamanitra tsy barango ny fampiasan'Andriamanitra anao. Tsy marety eka amin'Andriamanitra. Timoty faharoa toko fahatelo andimy fahadimy. Timoty faharoa toko fahatelo andimy fahadimy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra. Betsaka ny manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ozy izy ny ten'Andriamanitra, reny koa dia alaviro. Miara-miasa ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy mifanehoana ny herin'Andriamanitra. Firy amintsika zao no mahatsapa fa rehefa tena miasa Andriamanitra mikasika ny fiainanao dia nare mihitsy ianao hoe nitratsetra teo amin'ny fiainanao ny tanany dia ny seho voninahiny. Atsangany ny tananao raha mino zany. Tanao fa tsika rehetra mahatsapa an'izany. Tsisy olona anankiray tsy lesan'Andriamanitra. Ny fanehoana ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ilay endrika mahazanak'Andriamanitra tsika aloha zava-dehibe. Hiditra amin'izay tsika, hiditra amin'izay tsika ao anatin'ilay votoatin'ny zava-miafina. Tiako zaraina ao amin'ity andro androany ity. Zay antsian'Andriamanitra atsika fiangonana ny andro farany ary tokony aneketsika ho fahamarinana zao zavatra zaraiko zao. Verena ao anaty baiboly dia miverena tsara ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ho fantatro ty zavatra zaraiko androany ity fa tena fahamarinana tsy misy kilema izy. Telo sy taona sy tapany Jesosy niaraka tamin'ny mpianany. Fa ozy Jesosy tsy mahazo manomboka raha tsy mahazo hery aloha. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo. Mitoery o Jerosalema nareo aloha izy ambara-panafinanareo hery avy any amin'ny avo. Zay nareo vao tonga vavolombeloko. Tsy feno ao anaty fampianarana raha misy ny olona mpampianatra tsara indrindra tsy misy ankoatran'i Jesosy. Izy ny fampianarana sady izy ny toriana. Le toriana sady fampianarana ny nampianatra amin'ny mpianatra nandritra ny 3 taona sy tapany. Fozy izy hoe stand by aloha. Miandry aloha izy. Fa orin'ny fiakarako dia meno hery anareo aho. Ary rehefa feno le hery vo aneo anareo aho ho vavolombeloko. Ny fotoam-panomanana dia sarobidy lavitra noho ny fotoam-panehoana. Betsaka ny olona mandany fotoana hikatsaka lay fotoam-panehoana fa vitsy manapa-kevitra nitokana ao anatin'ny fotoam-panomanana. Jesosy manomana mihoatra dia tsy lany fotoana eo am-panehoana. Maika eo amin'ny rainy lava izy tejenareo satria Andriamanitra tia olona miombona aminy. Tenenina eo akaikinao rehefa tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra hoe dia tsy lany fotoana ianao ampanaovana ny asan'Andriamanitra satria maiky ny iona amin'Andriamanitra. Tsy ahita fianao iona amin'Andriamanitra raha tsy akasitan'Andriamanitra ny fitondratenanao, raha tsy akasitan'Andriamanitra ny fiombonanao aminy. Dia jerao ny zavatra mitranga mandritsy ny toana maro izy mitokana voaka kely izy ndray hariva folona manaraka azy tsy manam-potoana ela izy igerena problème hoe ametra tanana be dia be anao ivavaka amiraha fa zao marary fotsiny mikasikasika azy eny manana dia efa mahita fanasitrana satria nahoana maika indray Jesosy rehefa avy eo eona amin'ny rainy. Jesosy tsy lany fotoana teo am-pivavahana ao amin'ny marary. Jesosy tsy lany fotoana na mahaolana sy problème ny olona zay mangetaeta azy fa zao nandeha tamin'ny fomba tsotra fotsiny izy teto ambony tany naneho an'io fanjakan'Andriamanitra io.
ohatra zany mino fanomboka amin'ny fefarany titontiky epitatsika eny amin'ny tombaovao ireta miretareta ao anatinao amin'ny fanontonana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny antony ho karazan'olona ianao ampifiraisana sy fiombolana amin'Andriamanitra. Tsy ianao vazivazy ny fiainam-panahinao. Tadio fa ninona endrika isehon'Andriamanitra dia zaka ny toe-panao anatinao rehefa iray amin'ny fanan'Andriamanitra ianao. Ahoana fisehon'ilay izy? Tsy ianao mihitsy ny ireare amin'ny fampiasan'Andriamanitra anao. Tsy ianao mihitsy izay tady fomba hiavahana ampisongadina anao mba ho hita fampiasain'Andriamanitra ianao. Zany rehetrarehetra zany taikalaminy mpiainana daholo sy taimboraka nylazain'ny Paoly hoe tsy ilaina ato amin'ity fanjakana ity. Afaka mitsalandala kokoa ve zako? Zao le izy rehefa feno ny fipetra-piomanana atonga anao feno hery. Zay reo ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Reo mpianatra ireo tsy nila ny sasatra akory fa mifanamasina ny asa. Vao feno ny fanamasina ny mpianatra 3 tonga dia resy lahatra nan'olo tena ho antompo tamin'izany. 3 ny fisasarana mitady fomba avy aminao amina zavatra hafa hitomana fanahy dia vokatry ny fahalainana. Zay ny mariny. Vokatry ny fahalainana anana kalitaona communion amin'Andriamanitra. Rehefa hoentinao ny fonao eo anatrehan'Andriamanitra isan'andro, hovain'Andriamanitra, hoentinao isan'andro ny ao anatinao, tsy manan-javatra hokatsahana ianao akoatra izay akasitrahan'Andriamanitra. Tsy anjaranao no misaina izara koba na izara paty na hanome sakafo mba tonga ny olona iananao. Tsy eglizy primitive mihitsy zany. Tsy ny fiangonana voalohany zany. Fiangonana voalohany mibaiko ny Jesosy, ndana mitokana ho fenoana hery. Rehefa feno hery mandana mivoaka mitorotena. Eno izy raha vao mivoaka mpianatra tsy nila bafla, tsy nila basista, tsy nila batera, tsy nila pandi, tsy nila choral. 3000 tsy hoe tsy ilaina mipitendry akory mialatsindry zalahy. Misy zavatra tiako tongavana le izy na ho anareo koa aza. Misy fotoana indraindray tsy miakatra akory ny mpitoroteny fa rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra na mpitendry azy mitsanga ny délivrance verina amin'Andriamanitra ny olona. Ayaya, ato amin'ity fanjakana ity tsy misy anankiray atao hoe rôle. Tokana ny rôle Jesosy Kristy avy any Nazareta. Rehefa manaiky ianao, hitanareo io toe-po miady voninahitra io no fo. Ataovy tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Afaka anivaka amin'ny alalanao Andriamanitra. Rehefa fantatry Andriamanitra fa zakanao, hitanareo tsy maintsy hovaina ny fil ampiasaina rehefa matanjaka tsara le tosika araka-herinaratra no aty hitondra ny herinaratra amin'le fil no atanjahana fa tsy ny herinaratra no ahena. Kanina zany fomba ataontsika zaranao mipaty vorinao ny olona. Tsy zany ny fiangonana voalohany tsy vahoaka ny tady paty mba hovenona eny tenin'Andriamanitra. Tsy zay le izy fa vao mety ny zavatra rehetra zany misy ifandraisana amin'le mpitarika daholo amin'le olona ho ampiasain'Andriamanitra. Rehefa ampy le force itokananao tsara ny kalitao amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia Jesosy ny teny tsisy afaka manantonara tsy efa nitao amin'ny fanahy ndraiky izany an-danitra. Mahazo aina ny fanamasina mitona izay teny ho tao amina rehetrarehetra fa teto aloto roa tonga dia 3000 teo no eo. Tsisy fampilazana, tsisy tamtamina. Teto ny nahatsapako fa mifahombiazana amin'Andriamanitra. Tsy olona marobe finaritra mihaino toriteny mahafinaritra be
fa olona miova fosy mibebaka marina ary mandray an' Jesosy ny kasi ny fanamasina satria an'Andriamanitra ny hery sy kasika ny ovafony olona fa tsy vokatry ny ezak'olombelona. Nanetsika ny fanontaniana dia ohatrany hoe marina zany le fomba fisainana hoe niao amin'ny fanjakana fa izy ianao niao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ny fanjakan'Andriamanitra ve ny tokony ianao? Tena aloha fa ezahantsika mihitsy le tonga ny olo tafiditra vao manafy fotsiny ao dia efa tsy tafiditra. Ataovy izay tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ao anatina communion. Ny fahatakaranao ny fatsaran'ny fiombonana ampiaina ny fisasaranao amin'ny fividianana paty. Fitondrako mambavaka dia tovizy amin'ny Paoly mihitsy le izy. Tsy olona, tsy fiangonana, fen'olona, fa olona feno Andriamanitra. Alleluia! Voalatsaka teo amin'ny Petera ny fanahy, asan'ny apôstôly toko 2:7. Voaka tsy hoe tena révélation keza be, tsy hoe tena mahafinaritra ny sofina be, tena hoe mampirehitra be ny fivoriana navoakany fa naveriny fotsiny le tao amin'ny joelam-paminany. Tanteraka eto anio ny tena nampitonaina ny joelam-paminany hoe amin'ny andro farany ny andro tsako ny fanahy amin'ny nofo rehetra. Zay ny toritenin'ny Petera. Nanao déclaration prophétique izy mifanandrify amin'le fotoana hitsangany zay zavatra nampitondraina ny Joela tamin'izany. Dia vita iny feno fanamasina ny olona. Zay teny zay fotsiny dia feno fanamasina ny olona. Sainy fa Jesosy dia nambara fa zanak'Andriamanitra tamin'ny hery izy. Noho izany tsika koa dia mila manaiky esan'ny herin'Andriamanitra hanovantsika mba hahafahan'ny herin'Andriamanitra mampiasa antsika. Ny zavatra angatahako aminao aza maiky no ampiasain'Andriamanitra hitondra mambavaka hifady any efapolany tompo ampiasao amin'ny fitongana tena maty afa tena tao misy tena ampiasao osorosorosorosoro rabakabababababa. Tsy biblika zany. Zavatra tian'Andriamanitra ho ataontsika voalohany dia tsy nivavaka sika mba ho ampiasain'Andriamanitra fa mivavaly ianao mba ho fantsona tsara iasan'Andriamanitra. Tsy anjaranao no mitondra mibavaka azy vety fitombony fahasoavana eo, fa raha vao hitan'Andriamanitra impeccable amin'ny fanetretena, tena avy amin'ny fonao ny fanetretena, tsy endrika ivela amin'ny tanondronondrika fa hafa ny motivation ao anatiny fo. Alabaria shakota de brasenda ligabaya. Io senda ako besia. Rehefa hitan'Andriamanitra hoe feno ianao dia ozy izy manome fahasoavana bebe kokoa izy. Tsy valim-bavakao ny amaliny ianao fa ny fahitany masony fa mety ny fanetretenanao manampy fotsiny izy, manampy fotsiny izy, manampy fotsiny izy. Halleluja, halleluja. Mila tonga hery manovantsika ao anaty mihoatra noho ny fahendrena sy ny hoe feno hery midaraboka, ny teny tsy fantatra, ny fanomezam-pahasoavana hafa rehetra. Mila mitango eo amin'ny fiainantsika ny tena fiasan'ny fanamasina amin'ny famenonatsika lay hery mpanovana miasa ao anatsika. Mila rehtsika fa tonga mihitsy Andriamanitra nangana anao sy amerina amin'ny laoniny ao anatinao. Zavatra nataon'i Jesosy voalohany, Jona 2:20, zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra aloha fa tsy ho mpanan-karembe. Dia anao manaraka tsara amin'izay tsika. Nomeny hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra. Io hery io dia manovanao miala eo amin'izay toerana nisy ianao teo aloha, atonga anao amin'ilay olom-baovao karazany hafa mihitsy atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny marina dia zao tena mahamenatra ny asa fitoriana hitantarana izay zavatra nataon'Andriamanitra sy nampiasain'ny mpanompo teo alohanao foana. Ty teny tia dia tiako antsiana mihitsy ny fiangonan'ny andro farany, anairana fiangonan'ny andro farany. Isaorana Jesosy nanangana olona omaly, fa matory zareo lasa omaly, vita omaly ny fanompony.
fa ny androany mbola mananjanaka mitovy tamin'le omaly nampiasainy keo Andriamanitra afaka mbola ampiasainy mihoatra indray ary. Modely tokana mendrika eo amin'ny fiakovana Jesosy rery. Ny teny no toritsika, ny hery ny miasa amin'ny alalan'ny fanamasina. Rehefa manaiky azy ianao ka mijoro eo amin'ny sitrapony dia zao ny zavatra mitranga, minofa izy le miasa sy nampanatanteraka an'izay zavatra nylazainy hatramin'izay. Izy ihany ny tompo marika amin'ny fiasana, amin'ny fanatanterahana ny teny rehetra izay nylazainy araka ny fikasana. Izy ihany ny anao azy. Noho izany isaorana Jesosy amin'izay vavolombelona efa hitantsika sy niatsika ary nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Nataony tany aloha tamin'ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa. Fa zao noho izy na fananganana io, na fanasitranana, na fahagagana, na fiovam-po, na zay fomba nampiasainy zay mpanompo teo alohantsika. Ty afatra ty dia tiako apetraka sy anairana antsika. Sary-piaro amin'ny fiakofanao Andriamanitra. Tsy tiano amin'ny olona. Ny Baiboly dia milaza ny fitokianao amin'ny maty dia fotana. Isaky ny mietsika ianao eny amin'ny alitara, mivavaka ianao dia miantso mpanompon'Andriamanitra maty. Mety vosotra be izy, mety nampiasaina mihoatra izy dia noho ny fanahy ny anina zay nampiasa ny anina tao amin'ny anina. Nga tsy mamaky matitoko fa 7:20 mihitsy nareo. Lanitra neka ny sokatra dia zao no nataon'Andriamanitra teo amin'ny rahoan'ny lanitra. Ny teny izy hoe tsy Eli intsony, tsy Moïse intsony, fa Kristy no henoina. Ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Noho izany tsisy mpanompon'Andriamanitra nampiasaina tany amin'ny lasa intsony. Tokony hoe antsonao hoe saotra n'Andriamanitra tamin'ny fanahy zay niasa tao amin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany. Dia iny fanahy iny no antsoko eto androany amaly eto ihany koa no tsy avy any amin'ny olona tsony le izy fa amin'ny fiakofana ao amin'ny Kristy. Déviation na fiakofana zany e. Déviation na fiakofana zany. Rehefa miteny Baiboly hoe tsy mety miresaka maty sy miantso ny anarany maty, ajanony le izy. Mazaka famarina nareo. Noho izany raha misy olona ao anatina fivoriana miantso anarana hafa na mpanompon'Andriamanitra efa maty, raha mbola velona izy dia mbola mety hoe azoko eritreretina ihany, pourcentage kely 0,5%. Fa ny Baiboly dia miteny tsy misy olona na velona na maty ka afaka hikasika fiainan'olona fa anankiray ihany ny eken'ny ray. Zay no natonga azy tsy maintsy nitsangana tamaty teo amin'ny olona tao hoe Jesosy avy any Nazareta. Noho ny anarany, noho ny famonjeny, noho ny finoana azy, zay rery ihany ny eken'Andriamanitra. Halleluja. Inona ny antony mahatonga amin'ny lazany zany? Tsy mila miantso anarana mpanompon'Andriamanitra efa maty tany aloha tany ianao. Dia jereo fa raha tsy eken'Andriamanitra ilay satria ny fiantsoana amin'ny maty dia efa ho tana. Izy ny amaly anao rehefa tsoinao ny anarany zany. Misy mihazakazaka eo manamarina mba tonga an'ilay finoana diso hijoroanao. Dia tadidio fa ny tanjon'i Jesosy, tanjon'i Jesosy enoy, tsy hainao ampiasaina fa ianao hifankahita aminy. Noho izany rehefa zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nanamarinana anao dia mieritreritra ianao hoe marina le izy. Nefa ny fotoana ilanao eto ambony tany mety tsy ho fantany ianao satria tsy izay namoaka dia minita amin'ny anarany na izay olona nahalala azy fotsiny na nampiasaina be tamin'ny faminaniana no fantatr'Andriamanitra fa izay ao amin'ny kadra ny sitrapony rery ihany. Noho izany mila mitandrintsika amin'ny fianoana fampianarana be dia be. Hozy i Jesosy tamiko, Jesosy taona inona angaty taona ity? Dia zao nolazain'i Jesosy momba an'io taom-baovao io. Pamerenana amin'ny laony ny fiangonan'Andriamanitra. Ny fifohazam-panatsy ny ivelan'ny toriana fa ao anaty fiangonana ajoro. Ary fifohazam-panatsy voatery ho pastera no mitondra azy fa olona mifo omen'Andriamanitra ny fanahany afaka hanambara ny tenim-pahamarinana. Ary isika rehetra dia manana andraikitra hiaina sy hampiaina izany rova izany eto Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao somary eteka ao an'Andriamanitra. Saorana Jesosy nampiasa olona maro tany aloha, fa mbola isaorana izy ny amin'ny opportunité omeny androany ampiasany antsika ihany koa.
Korintiana voalohany toko faharoa andininy fasivy. Manan-javatra omanina mantsy izy. Tsy voatery le taloha ihany no averiny fa zao fotsiny ny ataoko mampitombo fitiavako an'Andriamanitra fotsiny nieny adima tena ataoko mihitsy hoe mirehitra ho an'Andriamanitra fa zay mbola tsy tany maso tsy indrenesiny sofina na niditra tao am-pony izaniza mbola tsy any tsy mila iantson'olona tany aloha na iantenako olona ho avy fa ao amin'ny Kristy no hitako azy mampiasa amin'ny foko amin'ny fitiavana fotsiny zay nefa nomanin'Andriamanitra ho an'izay dia azy. Ampiasa amin'ny foko amin'ny fitiavana aza malaina ny ampiasa fitiavana amin'Andriamanitra fa mitady fitia amin'ny zavatra hafa ianao ny farany. Io ne ohatra fiainana ihany mba notany hoe mpijangajangy reny fa mahatonga azy nanao ny nataony tsy ampy fitia madama na miramose excuse le izy ko amin'Andriamanitra tsisy excuse na tsika hitoetra eo volontény na tsika tsy ianao zay fotsiny tsisy excuse. Aoka isy restauration amina filazantsara marina mba ho pura tsara viakovanao mitady vie spirituelle authentique Andriamanitra véritable mitady fiainam-panahy authentique Andriamanitra sy véritable. Ahoana ny atao hoe zanak'Andriamanitra zay tarimy fanan'Andriamanitra ozy izy amin'ny baiboly izy ary le zanak'Andriamanitra be dia be miteny hoe efa zanak'Andriamanitra nateraky indray oui nateraky indray tsika raha vao nandray an'i Jesosy vita fihavanana amin'Andriamanitra bebaka novainy zay nandray azy meniery ho tonga zanak'Andriamanitra fa tsy ny zanak'Andriamanitra rehetra tsy zay milaza ny tena no zanak'Andriamanitra rehetra no asehon'Andriamanitra. Eto ny tena enjana be tsy resaka mahafinaritra izy tiana fahafinaretana fotsiny zany hoe za zanany ny fanehoana ny zanak'Andriamanitra dia tsy amin'ny faneho-kery fampiasain'Andriamanitra fa faneho toetra ho mpakatohan'Andriamanitra. Averiko ny fanehoana ny zanak'Andriamanitra dia tsy amin'ny faneho-kery fampiasain'Andriamanitra fa amin'ny faneho toetra ho mpakatoha ny sitrapon'Andriamanitra. Hitanareo Romana 9:7 dia milaza zay manaiky ho tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Confirmation voalohany Romana 9:4 Jesosy ty lazaintsika ity Jesosy ao amin'ny bokin'ny Romana 9:4 ozy izy ny ten'Andriamanitra ary naseo avereny hoe naseo raha diky io teny hoe naseo io dia hoe notendrena na koa ohatrany hoe nomen'Andriamanitra ny fahatokiny zay ny tena mameno azy nomen'Andriamanitra ny fahatokiny zay ny dika teny fototra mame an'le izy nomen'Andriamanitra ny fahatokiny tamikery ho zanak'Andriamanitra enoy zany hoe naseo ho zanak'Andriamanitra mahery araka ny fanahin'ny fahamasinana enoy araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika ny fananganana nanehoanan'i Jesosy hoe validé fa mitsangana maty tsy hoe satria zanak'Andriamanitra anarana fotsiny izy fa niaina tamin'ny fahamasinana izy. Rehefa tanteraka ny fimbonana amin'ray ao amin'ny Kristy dia manjary fanambarana feo anankiray no entin'ilay fanahy vaovao ao anatinao sy ny fanan'Andriamanitra satria ny ao anatinao tsy misy fanoherana tsisy fanoherana n'Andriamanitra averiko tsisy fanoherana fa lasa feo ray ianao sy ny fanamasina zay lazay ny fanamasina tonga dia mety aminao daholo fa tsisy toherinao. Romana 9:4 ozy izy ny ten'Andriamanitra ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Io zanak'Andriamanitra voalaza io dia ilay ovain'Andriamanitra tahaka an' Jesosy io ilay ovan'Andriamanitra tahaka an' Jesosy amin'ny fotoana iverenany. Io zanak'Andriamanitra io zany manana tombony manokana mana tena fiovana hita maso amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy anahaka azy anahaka ny endriny. Raisany bokin'ny Jaona voalohany 7 mamy ny tenin'Andriamanitra. Jaona voalohany 7 ny 1 ka hatramin'ny 2. Endre manahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika dia niantsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika ka noho izany dia tsy mahalala antsika zao tontolo zao satria tsy mahalala azy izy ry mahalala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho zay ho toetra antsika rahatr' izay fa fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika
ao hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Zanak'Andriamanitra dia ny fidian'Andriamanitra tsy ara-iasa ny devoly fa andrava ny asan'ny devoly. Jona voalohany toko 7:9 tsisy compromis amin'ny monde satanika zany ianao. Fa ianao dia olona mijoro andrava ny asany satria izay ny ampisy ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Jona voalohany toko 7:9 dia milaza an'izany ny Baiboly. Ary ny zanak'Andriamanitra koa dia zao ozy izy ny ten'Andriamanitra olona tia fahamarinana sy miaina amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Jona voalohany toko 7 manomboka amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 10:10. Raintsika ny teny 9:9 ka hatramin'ny 10:10. Amin'ny anaran'i Jesosy izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly nanota hatramin'ny voalohany. Fa izao ny sehon'ny zanak'Andriamanitra dia andrava ny asan'ny devoly. 9:7 amin'izay toy izany le izy. Izay rehetra naterak'Andriamanitra ny tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny. Misy voan'Andriamanitra ao anatinao ahatonga anao tsy manota. Ary tsy mahay manota, zany hoe tsy kinga anota ny tiano tenenina satria naterak'Andriamanitra. Zany ozy izy mampiseho miariary ilay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny ralahany. Zanak'Andriamanitra zany dia olona manam-pitiavana. Zanak'Andriamanitra dia tsy manota sady tsy kinga anota. Rehefa tena feno fepetra mazanak'Andriamanitra anao dia zao tadidio tsy problème anao amin'izay le aseho. Io mahatonga Baiboly miteny hoe maneho amin'izay Andriamanitra. Horaisiko amin'izay ty teny ty ataovaro tsara ny tanan'izay miaina. Ty teny ty horaisiko amin'izay dia ho fantatra hoe izay le tian'Andriamanitra ho tenenina fa tsy ohatran'le tiantsika mandray ambolony fotsiny an'le teny ho tenenina. Romanina toko 9:7. Alleluia. Misaotra anao tompo fa tsara ianao. Romanina toko 9:7. Fa izao zavatra rehetra dia miandry ka maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ro zanak'Andriamanitra. Tandreo amin'izay io azosika hitarafana ny Romanina toko 1:4. Hitarafana ny Romanina toko 1:4. Ny Romanina toko 1:4 ny Baiboly dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy fa Jesosy dia naseho tamin'inona ilay izy? Ary Jesosy naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra. Naseho Andriamanitra zany raha vao zanak'Andriamanitra ianao. Mafenandreo fepetra lazaiko teo aloha reo dia tsy misy ataon'Andriamanitra ankoatra maneho. Ho an'i Jesosy naseho Jesosy. Ahoana fisehoana le fanehoana? Andriamanitra rehefa hitany hoe mety ianao ny zavaboary mahafantatra ny olona tokony ekeny sy ny tsy tokony ekeny. Raha vao niodiny Adama niodina ny zavaboary, ny voary rehetra. Vao nitsangana Noa nanakitra amin'ny bibidia hiditra sy ny samby fiarany. Isaky misy olona ny fanekena mety amin'Andriamanitra fakasahany dia maîtrisen'Andriamanitra ny voary rehetra ekoaka eo anatrehany, zany hoe miverina eo amin'ilay planiny ilan'Andriamanitra azy ilay olona. Mila mihaino tsara tsika. Ny hoe fanehoan'Andriamanitra raha io teny io dia midika tsy hoe nohon'ny autorité anananao fanateraka indray ianao fa vokatry ny fijoroanao fa zanak'Andriamanitra ianao. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra toy izy antsika amin'ny 9:20. Fa zao zavatra ary rehetra zao dia nampanekena ho zava-poana. Tsy nomen'Andriamanitra choix, tsy noho ny sitrapony fa noho ny sitrapon'Andriamanitra izay nampanaiky azy. 9:20. Sady nahazo fanantenana koa fa zao zavatra rehetra zao azy dia ho vitsorana amin'ny fanandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra io zanak'Andriamanitra. Eno ilay izy ny fahamarina tian'Andriamanitra ho tenenina rehefa Andriamanitra naneho anao satria authentique ianao zanak'Andriamanitra tena izy. Ataovaro tsara taran'izay miana. Dia zao lazain'Andriamanitra eno iny ny voary rehetra. Ataovaro ny tananao ny voary rehetra efa bedy meloa. Ianao mbola tsy niseho akory fa tsy maintsy manaiky ianao amin'ny fotoana isehonao sy joronao amin'ny maha-
tia ny problème mangeza be mila vahana ny fiangonany andro farany tsy natao hikatsaka hery mialohan'ny fiombonana ianao satria toetra no afantaran'Andriamanitra anao karaktera no afantaran'Andriamanitra anao fa tsy fampiasana Andriamanitra mananjavatra omanina ho an'izay tia azy io le tena tia azy fa tsy milaza fa tia azy eto fotsiny Andriamanitra ny mpandinika amin'ny fotsy mpamantatra amin'ny voa eny lavitra eny izy mandinika anao fatany ny ao anatinao hoe ty tena tia na tia mbola miezaka rainao le mbola manao lira hoe ezakiza jesoneva fa manina anao niezaka ty zany olona ezana ty zany hoe tsy mateo ty izy tokony ianao an'izany iry zany hoe ezaka mihitsy ny ty anao nefa tsy nanao an'izany satria izy eo amin'ny toeran'ny olona nanolotra ny fitiavany zereo ny Timoty faharoa miverina kely amin'le Timoty alleluia rian'Andriamanitra ianao mba ody alleluia Timoty faharoa toko faharoa ny 9:9 kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana zao tombo-kase zao ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'inona ozy izy hiala amin'ny ratsy fa ohatran'ny lehibe ny ozy dia tsy fanaka volamena sy volafotsy ianao hoe mafanaka hazo misy tany ao misy sasany miambonindahatra sasany alaim-baraka koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanako miambonindahatra izy efa nao masinina ka mason'ny tompo ao voavoatra ao amin'ny asa-tsara tenareo le asa tsara rehetra io le asa fisehoan'Andriamanitra amin'le fahafenony ny tiany tenenina amin'le Andriamanitra miteny ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany famoronana ny tiany tenenina fa mantsira ozy izy eo amin'izay fa mantsira ny filany tanora fanariny izany mitady fahamarinana finoana fitiavana fihavanana amin'izay miantso ny anaran'ny tompo amin'ny fo madio mandava ny fanontaniana daladala tsy misy antony satria fantatrareo fa mahatonga azy zany misy fanitsina ao ambany ao an'le fanitsina amaritoerana n'le fahafantarana mame an'le valiny amin'le hoe miala amin'ny ratsy ro lazaindreo mila fantatsika tsy misy antony akory ny fanompotsika raha sanatria isika ampiasaina be kanefa tsy fantany akory rahatr' zay aloha tsika tsy ampiasaina mihitsy ara fafantany amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy Matteo 7 jereo tsara Matteo 7:17 maro izy izy no avy amin'izany fotoana zany itenako hoe tompoko fa tsy zay manao amiko hoe tompoko nitony fanjakany lanitra fa zay manao sitrapondraikitra any an-danitra maro ny teny za efa mpaminany be za efa nanao asa goavana za efa nanao zao tiozy Jesosy tsy fantatra akory ianareo mela amiko ianareo mpanao meloka tsy tokony ho adino ny fiangonana tsy fanenjehana fihavana amin'ny fampiasan'Andriamanitra tompoko ny mamaky an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana fa ny atonga anao ho fantany amin'ny fotoana iverenana miverena ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ne ianao mihavana amin'Andriamanitra sainao ne Jesosy efa nampianatra sy naneo ny mpianana andritry ny telo taona sy tapany kanefa mbola nampiandry kely ny mpianana izy mba ho fenoana hery sy fanahy ny mpianany afaka maneho ny heriny amin'ny fomba tsy takatry ny sainao ny fiainantsika Andriamanitra mety tsy ampianao antsika zany rehefa tena mifeno ny fepetra fahan'Andriamanitra misetrasetra mampiasa antsika amin'ny alalan'ny fanahany rehefa mijery ianao ny tantarandry John Wesley Charles Finet raha mandinika fotsiny tantara mba mamaky dia tsapanao fisehoan'Andriamanitra tsy olona tany aloha be ao anaty baiboly zareo fa olona amin'izao vanim-potoana iainantsika zao amin'le taonjato misy anazy fa nahita fanotronona mahagaga ary zareo afaka zany olony zany tonga amina fivoriana anankiray tsy mitoriteny fa mijery ohatry zao fotsiny izy ko netaka daholo mimpiankina satria nahoana le fahafenony le hery ny fanahy ao anatiny
amin'le fon'andriamanitra efa iainana mifankahita sy miaina amin'ny fon'andriamanitra tonga dia mampisy fiatraikana amin'ny fiainan'izay miaina sy mahita azy satria feno ny fepetra rehefa feno ny fepetra ahafan'andriamanitra mampiasa anao manivaka andriamanitra mbola tsy misokatra kory ny vavanao dia efa miseho amin'le toerana misy anao sady ny voninahiny afa mantsy le hoe ianao mianonse ny voninahitr'andriamanitra tsy mitovy amin'le hoe ny voninahitr'andriamanitra ny mianonsenao ny fanotronana voninahitra mianonsenao onction ianao mianonse ny voninahitr'andriamanitra ny assistance divine tonga eo amin'ny fiainan'ny olona rehefa tanteraka ara-piombonina amin'andriamanitra ny olona misy mponim-poandriamanitra anaty baiboly tonga amina toerana anankiray zay ao amina hôtely anankiray témoignage tena misy fa zay marary rehetra ao anatin'ny hôtely io hatrany amin'ny ambony indrindra ka hatrany ambany indrindra sitranao azy no zany tsika tsy miezaka no ampiasain'andriamanitra fa manaiky esan'andriamanitra hoy jesosy matitiko vala am'roapolo ny andiny fahavalambifolo ka hatramin'ny faharoapolo efa nomena amin'ny fahefana rehetra ty tany sy ny an-danitra mandeha natovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao babatisa azo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina arendro zao mba nareo mandrakariva mba rahapatonga ny fataperany zao tontolo zao mila voniny ianao ho fenon'andriamanitra aloha mila vonina maninona hoe mila vonina maninona fa tsy tonga dia fahasoavana ampiasana anao tanjotsika ny andray l'objectif mihitsy le hoe teo ampiasain'andriamanitra manao narala zao maniry ny ampiasain'andriamanitra zao e lefa mihitra ampiasain'andriamanitra tena mbola amin'io lefa mindra star académie be mihitsy alleloia andriamanitra tiany ianao miankina aminy fa tsy tianao matsapa-tena hoe manana ny fahasoavany dia indépendant amin'andriamanitra ny indépendance amin'andriamanitra tsy misy mandrapelana eto ambony tany miankina aminy ianao zay aloha voalohany tonga dia apetrako fa tsy hoe anjaranao indray zao dia ho aizy ianao efesianina toko fahatelo ndao andreny moa e i Paoly dia mahafinaritra mihitsy amin'ny zavatra teniny eny efesianina toko fahatelo dia ny faefatra ambin'ny folo mivavaky Paoly ary noho izany no andalehako amin'ny ray ay mandoalika mihitsy Paoly amin'ity vavaky ity dia ina le sujet de prière zay azahoany fianakaviana rehetra ny an-danitra sy ty tany anarana tsy anarany Rodolphe fa be ositra izy no hitako ato na anaran'le mpanompon'andriamanitra fantatrareo hoe tena manana onction be fa manana ananany anarana izy mba omenareo araky ny areny voninahiny sy mba ho atanjahana fatratra ny fanahiny toe-panahynareo jesosy ka intiny olazainy mba hitoeran'ny Kristy ho amponareo amin'ny finoana ka maka sy orina amin'ny fitiavana ianareo vavaka io vatoety mba haizanareo amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara ny saka ny lava ny avy ny alalina alala ny fitiavany Kristy alala ny fitiavany Kristy zay mihoatra no falina rehetra mba amenonanareo amin'ny fafenon'Andriamanitra rehetra vavaka mba hatonganao ho feno Andriamanitra rehefa feno Andriamanitra mifonao tsy mieritreri-dratsy ny afo zany ianao rehefa feno Andriamanitra mifonao mora honena-panoty ianao zany aloha le izy rehefa feno Andriamanitra ny eo am-ponao mora ho anao ny vavaka ho an'ny hafa ho amba fiova amin'ny fiainam-panahiny honena-panoty ianao sambatra amin'ny malahelo fanahy misy fahasambarana etsy anantsika fahasambarana koa nandray malahelo ino malahelo am-panahy malahelo am-panahy-panoty ho vaina fa tsy hoe zay manirikiry ianao dia voaozona daholo mahasikely daholo afaka maneho anao Andriamanitra rehefa feno ny etaeta ao anatinao ny aina ny fahamarinana sambatra zay anao na sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no fikisana misy rano miboiboika ao amin'ny Kristy rano tsy mety ho anareo zay anao na sy mangeteta makanesa ty amiko ozy Jesosy Matteo toko 7:7-telopolo mila mahatery antsika ny mamerina ny maro ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mahita vavaka atao tongava tompo vangio zay rehetrarehetra androany halleloia vangio zao tontolo zao koa vangio zahay tanterao sitraponao amin'ity taonyity vonjay no fantsony ampelantananao aleo tsy mitantara olona tany amin'ny lasa tsony fa tongava saina hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra iaina fifoazam-panahy marina fa mba hahafan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao dia mila manome tahety ianao ny esan'izany ao anatinao mila herin'Andriamanitra tsika mba ho feno fahatsarana mpampitany fahatsarana eo amin'ny fiainan'ny hafa ihany koa tsika tsy natao hitovy amin'ny menaka na ositra na mosoara zany na inona fitaovana nananao mety inona kofafa profetika baky profetika alaina daholo zay asiana profetika daholo dia vidina daholo raha vao mamona ny motivation ao anatin'ny zavatra anankiray atao tsy ao Andriamanitra
tsy mila menaka tsy mila rano tsy mila profetika daholo zay solotoerana zay zavatra rehetra ajoroka amin'ny solotoerana ny fiankofanao sy ny fononao akoatra n'Andriamanitra. Mety zakanareo zavatra toriko satria mety mampiasa nareo dia mahita vokatra. Fa indrefa avy eo tsy maintsy misy mpanompon'Andriamanitra manohana dia zao mba jereo jereo le olona inonao fa nanome rano anao iny ka nitondra fanasitrananao anao le rano nomeny. Raha pitso indrefa iona dia mbola iona amin'i Jesosy any rehefa miala eto ambony tany satria samy mofaty any nareo. Ka ny anahy tsy le solution vetivety, tsy le solution facile. Fa le apetiny mandrakizay ianao. Maninona izy nampiasain'Andriamanitra? Maninona ianao tsy afaka haka ao amin'Andriamanitra nefa Andriamanitra ray ihany? Na voanao malaina fofotsiny ianao isokatra mpitiavana ao an'Andriamanitra. Tsy mba nanana fiainam-pitokanana mitovy aminy dia ararotiny fotsiny satria nao miasa lava. Mifoaza tsara. Halleluja. Halleluja. Tsika tsy natao hitory menaka, tsy natao hitory mosoara. Rava ny fivoriana dia menaka sy mosoara nataontsika dia milahatra ny daholo nareo dia mahazo menaka sy mosoara tsirairay. Ity ataovy aminazy. Hitanareo le toetsaina nandevoloziny le fanompontsampy taloha ihany dia mody atao hoe prinsipa an'Andriamanitra ny nangalariny devoly. Non, Andriamanitra tsy maka prinsipa amin'ny fahavalo zany. Na ny fahavalo no atao maka an'le izy. Fa zao ianao mila mijoro anaty fahatakarana. Za manana ny Kristy. Ny fanamasina atao anaty ngeza lavitra no mosoara ndrangah. Tsy maharetiaka ao n'Andriamanitra. Fananona ataony ao anatinao. Tsy nampindramina fanomeny. Ary mandra-pialany tsy miala ao anatinao. Ary izy nilaza fa mombanao mandrakariva. Izy mombanao fa tsy mosoara. Ny Paoly ane teo ny eo satria be loatra ny olona. Teo ny eo ny Paoly tsy araka tsony. Vitsy ny apôstôly no zany tsy maintsy nampiasa ositra tamin'ny mosoara izy. Fa tsy hoe olona telo dia izy ty mety hoany. Manao izay tsy hanadononanao ianao zany. Maninona raha ohatra ka mba samy joro e. Avelao ny olona tena iona amin'ny tompo a. Avelao ianao adiny fa avelao izy hitan'Andriamanitra. Fa ny farany ho hitanao ny tambon'izay. Mety aiza ho fantsonao mamaim-pona na soa ny hafa. Aza maharary raha faty antoka eto ambony tany ny fisinao fa izy tombony lehibe ho anao any an-tany. Zavatra telo dia hivavaka amin'izay tsika. Voalohany, ahoana ny fomba ahafahako miaina ny fahatsaran'Andriamanitra aneke kotarian'ny fanahy anaty fiombonana. Mila fo madio sy fahatsoram-po Andriamanitra. Avereny fo madio sy fahatsoram-po. Satria ny fanjakan'Andriamanitra dia noarina tahaka ny fony zaza. Tsy hoe etaeta fotsiny le izy fa tena etaeta lalina amina toe-po te iombona amin'Andriamanitra. Jeremia 9:20. Ary hitanareo rakatsanareo amin'ny fonareo manontolo. Faharoa, mahavitanao tena hoe mitokanao anaty vavaka sy fifadikanina matery anao mihitsy ny etaeta ao anatinao. Vitanao mampandefitra ny nofo fa irisonao amin'ny fitombona ara-panahy. Rehefa mampangina ny nofo ianao ao anatin'ny etaeta-panahy ao anaty vavaka dia mandroso lalina ianao amin'ilay dingana ahafahan'Andriamanitra mameno anao ny dikany. Rehefa tsy matotra ara-panahy ny olona anankiray dia tsy ampy fifatohana izy ara-pisisihany amin'ny ara-panahy loatra. Satria nahoana mbola nikibony ihany no Andriamaniny. Fahatelo, mangataka fahatakarana any amin'ny zava-miafo ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no mahatonga antsika mila manana fitombona ara-pahalalana amin'Andriamanitra fa rehefa feno ny révélation mampijoro antsika dia mampandresy ny fanahintsika Andriamanitra. Ny hery dia avy amin'ny fahazavana omeny tenin'Andriamanitra voarainao. Rehefa voarainao le teny dia tonga fahendrenao anatinao dia mampijoro sy mitahiry anao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Miainao n'Andriamanitra ao amin'ny teny tsika ao anaty vavaka amin'ny etaeta-po an'Andriamanitra tanteraka. Rehefa mitateraka ao anatinao izay fisokafana izay eo anatin'Andriamanitra dia amorain'Andriamanitra ho anao ny zavatra rehetra. Fahatelo farany, militsika mangetaeta ny anahaka an'i Jesosy. Ny ankoatr'izay tsisy etaeta tokony hanananao tsony. Aza mangetaeta anangana maty marobe. Ohatran'izay te ho stara ihany. Vavaky ny stara eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy izay nitadiavin'i Jesosy. Tompo, androany mampanaiky ny ao anatiko ny manontolo. Fa ny antony nahatongavanao
dia nitondra ho ahy fiainana be diabe. Tompo, ianao nilaza fa ny tena fahagagana raha manana maso fa tsy maso akory tsy angataka anao mpahiratana raha tsy ho ampiasaiko amin'ny sitraponao ny masoko. Satria ianao nilaza fa raha manana maso ianao kanefa mana fotoana anao ilay maso mampanota anao dia tsara ho anao njamba miditry ny lanitra izay mahiratra fa verany amin'ny elo. Izay mahatery anao mahatery Andriamanitra. Tsy ataoko lara-pahamehana ny zavatra ilaiko fa ny lara-pahamehana amiko dia ny zavatra ilainao ny amiko. Sangany ny toerana misy ianao. Dao tsika hiteny amin'Andriamanitra vonina ny havana aminao tompo. Manaiky ny asehonao. Manaiky tompo ny asehonao eo amin'ny fiainako. Rehefa ianao no mijoro vavolombelona hoe zany momba anao dia tsy nila ny teny akory Abrahama hoe manan'Andriamanitra, fa Andriamanitra no niteny taminy hoe zano Andriamanitra aho. Isika miprezante eo amina mpanompon'Andriamanitra nampiasainao taty aoriana dia samba ny anahita olona mba teny ambavanao, za no Andriamanitra Abrahama, za no Andriamanitra Isaka, za no Andriamanitra Jakoba. Androany tompo tiako mba hoeny ambavanao ny fahamarinana, ampireharehanao koa ny fisiko ka tonga anao hiteny hoe za no Andriamanitra Rodolphe. Tonoana eo koa ny anaranao. Androany Jesosy iompo aminao izay mity hitaka ty marainty. Iompo mba hofeno anao ny fiainanay. Diovy tanteraka izay Andriamanitra. Vavainao dia angatao ny rahan'i Jesosy anadio anao. Anaisitro ndreo tontolo rehetra mety mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ro vesatra rehetra tsy mampahazo aina ny fanan'Andriamanitra aneo anao. Angatao ny fanahy masina mba tsy ho fahalalana diso no amatotra ny fonao ka atonga anao anamary tena tsy sokatra eo anatren'Andriamanitra, fa vonina anadio anao ny rahan'i Jesosy. Andriamanitra dia vonina ny anova olona anankiray manam-pahatsapana fa tena tokony ova izy. Fa ny fanan'Andriamanitra tsy manery anova ny olona anankiray tsy manana fahatsapana, fa tokony ananana izany fiovana izany. Nandray ianao mirehare ny ao anatin'ny fonao dia avelanao ilay firehariana ary hamarinanao satria mbola mety aminao nefa fanahy tsy mahasoanao akory. Indraindray ianao tena tsapanao mihitsy ny hoe manana fierté hafahafa izany ao anatin'ny fonao, tena re mihitsy hoe mbola eo amin'nofo ilay izy, dia tsy ekenao mihitsy ilay izy fa ozy ianao hoe izay mihitsy maha-olombelona raha avy amin'Andriamanitra izany. Satria nandray fampianarana avy amin'izany ianao angamba, fa teteny aminao omboy ny tenanao toy ny maty eo anatren'Andriamanitra, maty amin'ny toetra eo amin'ny nofo, mahafanifanan'Andriamanitra misandratra amin'ny ara-panahy. Tianao Jesosy, tianao fitiavana tsy misy condition izy. Ary zany no antony mbola ny rany anay teny aminao, ampatsiaranao mandrakariva fa noho ny alehibe ny fitiavana tonga azo maty teo mitoeranao, ahafahanao miandrandra fiainana mandrakizay miaraka aminy. Raisy Jesosy ambabiny eo anatin'ny fonao ray manontolo. Aoka ny teny nitoetra betsaka ao anatsika, ary amin'ny alalan'ny fiombonana sy fandraisan'Androany enoko fahazoantoka ny maha-olom-baovao anao. Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy. Rehefa nisaotra izy dia nivakinto izy. Ity ny teniko izay vakina ho anareo, dao tsika hisaotra azy amin'ny fotsika manontolo. Taka izany koa ny ranom-boaloboka izay manambara ny rahan'i Jesosy ao anatin'ny fanekena vaovao amelana ny fahotantsika. Aso ny fiainam-panahinao ahalalanao fa ny rahan'i Jesosy dia afaka hanadio anao amin'io tsy fahamarinana rehetra. Anaisitro no fototra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra ao anatinao. Satria hoy izy ny Baiboly Jaona 7:2 maniry amba ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao, takizay anambina ny fanahinao ihany koa. Ny rahan'i Jesosy misy fiantraikany amin'ny fiainam-panahintsika satria ny famelan-keloka dia tonga antsika ho karazan'olona anana firaisana tsy misy tsiny eo anatren'Andriamanitra. Dia ovina amin'ny anaran'i Jesosy ianao ary azoko antoka fa noho izany fiombonana izany dia hiaina ny fiainam-baovao ianao miaraka soa azy. Ao fofany amin'ny lanitra ny tanantsika dia misaora ny tompo amin'ny fotsika manontolo. Misaotra Jesosy io, misaotra ny amin'ny teny fiainana, misaotra ny amin'ny fanambarana, misaotra amin'ny fanairana, misaotra amin'ny fampijoroana, misaotra ihany koa
ny am'fafahako manantena fiainana tsara lavitra noho ny fiadananao famindraponao sy ny vokatry ny fanazy miasa atao anatinay tsirairay avy ihany koa. Mino tompo fa miasa maheranao amin'izao fotoana izao ary tanteraky etonao any amin'ity marainy ty ny sitraponao indray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aza mbola misy miala fa hivavaka tsika rehefa avy eo ho amin'ny filazana indray. Alleluia. Fa miala amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hanatanteraka fanatitra fa folo-karena sakrifisy zay ny tena marina ny fonao no omeo an'Andriamanitra voalohany amin'ny fomba hita maso ihany fanavaozana ny fanoloran-tena fanaovana fanatitra hifandraisanao amin'Andriamanitra satria izy miteny hoe aza miseho foana eo anatrehako tsy mitondra fanatitra. Misy fifandraisany ny fanatitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra dia ataovy zay azonao atao ho an'ny Tompo. Alleluia. Filazana kely atao amin'ny asa fanompona, filazana voalohany avy any avany Tomasina ho an'izay rehetra mety makany Tomasina na ihany koa mety hoe mandalo any na mipetraka any dia misy HVKL any Tomasina izay mampatsiahy fa misy fotoana isaky ny sabotsy hariva androany hariva zany amin'ny roa sasany ao amin'ny Capre any Tomasina zany dia ho an'izay sendra mandalo any. Ho an'ny rapitso kosa ny programa rapitso tsy isy fiangonana tsika fa kosa fiangonana miara-miasa dia ao amin'ny Christian Life Palace etsy amin'ny Gasnio Studio etsy amin'ny Besarety rapitso amin'ny valora sasa amin'ny fotoana mitondra ny tenin'Andriamanitra ao dia ny rahalahy Brother Mainderta ho an'ny rapitso. Ho an'ny sekoly kosa ny amin'ny latsinainy talata larobia dia ao amin'ny Super U Analakely deuxième étage tsy miova. Latsinainy manokana sekoly mpanasitrana na talata sekoly mpamahana olana ary ny alarobia dia sekoly mpanambinana sy sekoly ny tokantrano. Ny amin'ny zoma manokantsika fotoanantsika dia manomboka amin'ny ray ora eto amin'ny ray ora ka hatramin'ny enina ora dia anjaranao zany mbo mandamina ny programa kely mba mety mangataka permission kely ny hariva ho an'ny miasa ho an'ny krismasy mahagaga izay ataontsika amin'ny zoma fa 3 amby 20 ny volana desambra ho avy izao. Averiko indray manomboka amin'ny ray ora fotoana eto amin'ny tranom-pokon'olona Analakely. Alleluia. Dia ny ankoatran'izay efa officiel zany ny radio antsika manomboka latsinainy andao antsika tiaka mafy be ho an'ny Tompo. Alleluia. Dia araka ny ambaraka tonga dia enregistré eo amin'le mémoire iny zay misy an'izay mémoire zay moa fa raha tsisy an'izay tsy maninona fa enoy ny radio fa mandeha ao foana zany ny fotoana rehetra eto amin'ny HVKL mission ny amin'ny Jesosy manafaka isaky ny adiny ray ny amin'ny betabe. Rehefa tsisy radio anao misy telefôna anao dia jereva amin'ny telefôna indray ny live sy ny direct rehetrarehetra zay alefa eto amin'ny asa fanompona zany hoe tsy afaky ny teny mihitsy anao hoe za tsy mahare mihitsy fa efa fanahinina matao anao tsy heny tenin'Andriamanitra fa efa menanao daholo ny zavatra rehetra dia ianao sisa ny antony. Alleluia. Raha ohatra ary anao mbola tsy te hifo maraina ihany koa dia ao amin'ny Kolo TV koa mbola misy koa isa maraina manomboka amin'ny 9 latsaka fa ny dika zany ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny teny kosa izy dia fanasy fiainana tsy afaka miaina raha vao tsisy teny dikan'izay miaino teny fevomenanao ny fomba rehetra ahafahana miaino teny. Andao tsika hitsangana dia haniditra ny tanantsika ty anoloana n'olotra fahavolo-karena fanatitra sakrifisy ray amin'ny anaran'i Jesosy. Sotranao zay Tompo, mankalaza ny anaranao zay ary midera ny anaranao zay satria ny anaranao ny ambony anarana rehetra. Misaotra ray satria afaka manantanteraka indray zay manolotra zay ao am-ponay dia ny fahafolo-karena ny sakrifisy fanatitra sitrakao zany dia isaorana ianao afaka nantanteraka an'izany. Zay tsy afaka nantanteraka kosa ianao jery ny fiainany manokana nijery zay any anaty laliny ny fony any ovanginao manokana ny tsirairay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika tehaka mafy voninahitran'Andriamanitra. Alleluia. Dao tsika te tanana mafy be ho an'ny Tompo korakoraka mafy be ho ampanjaka atsika. Alleluia. Velona Jesosy. Amen. Filaloha faly fa androany tena ny teny tamin'ny Andriamanitra, tena ny teny Andriamanitra saly faly amin'Andriamanitra.
aza hidina ny taninao dia ataontsika teny amin'andriamanitra. Tompo, aoka ny teninao hitoetra betsaka ataopoko. Raha ody a tompo a, tsy eo voafafa ao anatin'ny ray segondra ny teny rehetra. Ho tonga fiainana atao anatin'ny foko ampitsoro amin'ny sitraponao. Tsy manana nizaniza afa-tsy ianao Andriamanitra. Ianao no heriko, ianao ny fiainako, ianao momba rehetra, ianao ny fahafenona ny fiainako. Halleluja. O Jesosy, tena tiana eo fony manontolana. Misaotra amin'ny zavatra rehetra izay ataonao eo amin'ny fiainana. Matsapa fahafenona izay manana anao Jesosy. Halleluja. Zinanisa eloka mitanisa ireo tsinikio terinyao ampo za miatsono ai risa eloka tsy mitanisa ireo tsinikio fa mijery ny ao ampo toy izany ianao ai toy izany ianao ai kamati wai ianao fatina yo chanizao ejizao tena fitiavana fatina yo jawe kamati wai ianao fatina yo chanizao ejizao tena fitiavana tena fitiavana tena fitiavana. Halleluja. Vovany amin'ny lanitra ny tananao, sakafo an'Andriamanitra ny fonao. Ataovy mifankahita ianao amin'ilay mpanjaka feno voninahitra. Tovirenao lalina ao anatin'ny ato ny fonao sy ny fananao, ny lehibe ny fitiavany sy ny fisoronana nataonao anao. Tianao mihoatra Jesosy, very ndrehetra izy raha very ianao. Ianao ilay tokanao ampony tsy manam-paharoa, fa ilay fanamperana eo masony, fa ilay endrika ny anankiray tsy hiverena ny itovizany amin'ny hafa mandrakizay. Halleluja. Misy mpanjaka manatriketo fo handray azy ny federal no anjakany ny fahasoavany manenikasika izy malay ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo antongony misy anarana ambony anarana etra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka.
Mesias, Suni naisha, Medikilai, Nandeswansi, Naevina, Isagana Mike, Ifasana, Sisada Subazi, Fidela, Deuazi Mandakiza, Nainades, Tumbuni Fanalai, Misianara, Ambudanara Naresha, Jesus Christi, Bazaka Libaza, Deuazi Mandakiza, Asinama Jaiza, Misianara, Ambudanara Naresha, Jesus Christi, Bazaka Libaza, Jesus Christi, Bazaka Libaza, Jesus Christi, Bazaka Libaza. Magandaka ny Brother Maindarta anao vavaka sy tsodrano. Mivavaka. Lord, we are touched this morning Tompo misaotra izay amin'ity maraina ity. by your word Misaotra izay amin'ny teninao. and the excitement it's drawing in us. Dia le fentanentanana izay misarika anay ho any aminao. May your peace guard our hearts. Aoka ny fiadananao hitarika ny fonay. May we have the joy of the Lord in our hearts. Aoka izay hanana ny fifalian'ny Tompo ao anatin'ny fonay. Bring fellowship and communion with the Holy Spirit in our hearts. Dia hanana fifandraisana amin'ny fanemasina ao anatin'ny fonay. That we can fulfill 2 Corinthians 3:18 that says you go from strength to strength and glory to glory. Mba ahafahanay mahatateraka ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ny andiny fahavalo ambin'ny folo hoe andeha amin'ny hery izay makany amin'ny hery sy voninahitra makany amin'ny voninahitra. We are the righteousness of God through Jesus Satria Christ. izay ny famarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. And we thank you that you chose us, Lord. Dia misaotra anao izay satria nisafidy anay ianao Tompo. Today we respond from our hearts Androany izay dia mamaly avy amin'ny fonay. and say thank you, Lord. Dia misiteny hoe misaotra Tompo. Bless this day Taio ty tontolo andro ty so that we can be a blessing for others. dia mba hahatonga anay ho fitahiana ho an'ny hafa. And we are the light and the salt of this world. Dia izay no sira sy fahazavana ho an'izao tontolo izao. And this world needs us. Dia ary izao tontolo izao mila anay. We will stay rooted in you, Jesus, Dia hitoetra hamaka foana ao aminao izay Jesosy. because we know the fullness of God was in Jesus and the fullness of Jesus is in us. Satria ny fahafenon'Andriamanitra dia tao amin'ny Jesosy ary ny fahafenon'i Jesosy dia ao anatinay. Thank you, Lord Jesus. Misaotra Tompo Jesosy. Amen. Amen. Misy anarana ambony anarana rehetra Jesus Christi, Manzaka ni Panza, Ifidera, Deuazi Mandakiza, Ilainajes, Tumbuni Fanalai, Misianara, Ambudanara Naresha, Jesus Christi, Panzaka ni Panza.
tsika tia tanina mafy eo an'Andriamanitra. Zao a mila manomboka mianatra tsika mametraka ny fifatoantsika ao anatin'ny présence. Amen. Fa za mandre n'Andriamanitra fa manomboko zao ao amin'ny présence ataony anamboaran'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Satria hitako hoe tia nivaka Andriamanitra ifandray aminao manokana. Dia zao no izy mandana miaraka amin'ny fanasitranana, mandana miaraka mikasika Andriamanitra, mandana dia ianao io manana fahatsapana fa iveriny ianao miaraka amin'ny fitsoana fahavolombelona. Ny olona miombona amin'Andriamanitra tsy very mandeha zary. Misy eo akaikinao mitantana anao isan'andro, momba anao ny amin'izay toerana misy anao, mikarakara ny andavanandrom-piainanao, lay tsy mahafoy fa mitahiry anao, na mandeha ianao, na ny ampiasana ianao, na oatrano ianao, na ny antsena ianao, na matory ianao, na mifoy ianao. Eo Jesosy. Halleluja. Hitanareo re Jehovah ka ianareo. Ampamilapirana ny tavany aminareo Jehovah ka midra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka aminareo fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Zareo fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra no maty izao a. Fa fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen. Halleluja. Azadino fotoanantsika latsinainy sy talata. Ny radio koa manomboka amin'ny latsinainy 90.8 manome ny toritentsika sy ny fiakofana rehetra eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ireo mpanompo izay ampiasainy ato amin'ny asa fanompoana. Ho tahiny tompo daholo.